Miaravatsika amin'ny anaran'i Jesosy mialatsiny hafa mihoatra ny video ty izahay io vavaka atsika mitraka an'izao fotoana izao ampitantanan'ny Tompo. Halleluja, vavaka atsika. Malalo misaotra Jesosy satria ianao tokoa ny tompony izao rehetra izao. Ianao ny Andriamanitra, misaotra manome voninahitra anao Jesosy. Tonga indray izay Jesosy hanandratra anao, tonga indray izay Jesosy hidiranao satria tsisy Andriamanitra tahaka anao. Ianao rery ihany no memboninahitra, ianao rery ihany no ankalazaina, ianao ry Andriamanitra izao rehetra izao. Misandrata any amin'ny avo indrindra Dado, misandrata any amin'ny avo indrindra Tompo manalo, satria ianao ilay Tompo ny Tompo, ianao no mpanjaka ny mpanjaka. Tompo, raha hiaraka eto indray izahay Tompo manalo, hiaraka idera, hiaraka ianteninao, dia mangataka sady ny fanahinao masina hitarika an'izao fotoana izao, mangataka ny fanahinao masina hanatrika an'izao fotoana izao. Ka izay rehetra tsy avy aminao Jesosy ho foana, izay rehetra tsy avy aminao Jesosy ho esory, voaka Tompo, ianao no hitarika ny fotoana eto, ianao Jesosy no hitarika ny fotoana eto amin'izay rehetra ataonay. Foany ny asan'ny devo sy ny asan'ny maizina rehetra Jesosy. Aoka ny fanahinao masina no hitaridalana, ilay fanahy mahery, ilay fanahy mahery no hitarika an'izao fotoana izao. Koa midina fanahy masina hanatrika ny fotoana eto, satria anao izao fotoana izao Dado, anao izao kilita izao Jesosy. Aoka ny anaranao rery ihany no hisandratra eto, ianao no patronay, ianao no mpitarika anay. Midina fanahy masina, midina fanahy masina, namasina an'izao toerana izao, ianao no namasina an'izao toerana izao fanahy masina. Misaotra Dado, misaotra Jesosy. Halleluja, amen, amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia hifona hibebaka amin'izay rehetra nataontsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ity andro androany ity. Hifonantsika amin'ny Jesosy, hifonantsika. Tompo malalo manantona anao izay mifona mibebaka amin'ity andro androany ity, amin'izay rehetra nataonay tsy araka ny sitraponao, amin'izay rehetra nataonay ka nampalahelo anao Jesosy, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fihetsika, ny amin'ny fijerinay Jesosy. Raha nijery zava-poana izahay, raha nijery zavatra tsy nankasitrahanao izahay, dia mibebaka mifony eto anatrehanao Jesosy. Mamindrafo amiko, mamelany heriko Jesosy. Jehovah afakeliko afa-pahotanao, Jehovah afaka amin'ny fahamarinako rehetra Jesosy. Tia Jesosy mitondra ny fahalemeko rehetra, mitondra ny tsy fahatanterahako rehetra eto anatrehanao Jesosy. Ka hibebako amin'ity andro androany ity Tompo. Mifona Jesosy ny amin'ny fisainako Tompo, ny fisainana maloto, ny fisainana miavonavona, ny fisainana manandra tena, ny fo maloto, ny fo tsy mahay mamela heloka, mora tezitra, mora tafitohina, hibebako eto anatrehanao Jesosy. Ranomasonay Jesosy, nijery zava-poana tany amin'ny internet, nijery ny fitanjahany hafa, dia fonany eto anatrehanao Jesosy, satria ny masonay dia natao hibanjina anao mandrakariva.
ny sofinay Jesosy raha ny hainy teny fosafosa laingalainga fitapitaka teny fanesona teny fanaratsiana dia fonany eto anatrehanao. Ny hiran'izao tontolo izao ifonany eto anatrehanao satria izahay Jesosy dia temponao masina mira madio mandrakariva mira miambina mandrakariva ka ifonany eto anatrehanao. Ny ray sy ny tananay na lehan'ny tongotray Dado ifonany eto anatrehanao. Mamindrafo Jesosy diovo ny tenako satria ny tenako Jesosy dia tempolinao Jesosy ty tenako ty ko amasino Jesosy amarino Jesosy fa ianao no manamarina sy manamasina anay. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Ngataka ny rano Jesosy tsika. Ngataka ny rano Jesosy tsika. Alleluia. Rano Jesosy manadio anay. Rano Jesosy manasa anay. Manasa ny tenako Jesosy ny rano. Diovy amin'ny rano Jesosy ny fisainako. Diovy amin'ny rano Jesosy ny molotro. Diovy amin'ny rano Jesosy ny masoko. Diovy amin'ny rano Jesosy ny sofiko. Diovy amin'ny rano ny tanako ny tongotro. Rasa sasao amin'ny rano Jesosy. Sasao amin'ny Jesosy Krima. Diovy amin'ny rano Jesosy. Diovy amin'ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manamasina. Ny rano Jesosy manamarina. Diovy amin'ny rano ny tenako Jesosy manomboka any amin'ny lohako any amin'ny voloko ka hatrany amin'ny faladio. Diovy amin'ny rano. Diovy amin'ny rano. Sasao amin'ny rano. Sasao amin'ny rano. Lay ranjanak'ondry Jesosy Krima. Lay ranjanak'ondry Jesosy Krima. Manasa manadio manamarina. Diovy amin'ny rano Jesosy. Diovy amin'ny rano Jesosy. Alleluia. Alleluia. Amin'izao fotoan'izao tsika andeha ifona tsika ho any ankona tika izanatsika ny raitapo amintsika. Alleluia. Raha ny tsara indrindra any an-danitra ao vavaka manokana Jesosy ho any ankonako ifonako eto anatrehanao amin'izay rehetra nataony tsy araka ny sitraponao. Jesosy ny ray aman-dreny raitapo amiko ny zanako mibebaka Jesosy eto anatrehanao. Mibebaka Jesosy eto anatrehanao. Diovy Jesosy diovy ireo ankohonako sasao Jesosy mamindrafo amin'izy ireo mamelany helokan'izy ireo Jesosy amin'izay rehetra tsy araka ny sitraponao. Amin'izay rehetra tsy araka ny sitraponao. Mifona Jesosy ho an'ny zanako Tompo. Mety maro ny zavatra nataony tamin'ity androandroany ity tsy araka ny sitraponao. Mifona Tompo ny amin'ny raitapo amiko ireo niaisiko ibebako eto anatrehanao. Mangataka ny rano Jesosy ny rano soto Kalvari anadio ny ankohonako anasa ny ankohonako ny rano Jesosy. Rano Jesosy manadio manasa ray aman-dreniko raitapo amiko ny zanako ny akanjon'izy ireo Jesosy ny fitafipanan'izy ireo Jesosy diovy amin'ny rano. Diovy amin'ny rano ho afa-keloka ho afa-pahotana. Iala ny loto rehetra. Iala ny loto rehetra izay mangeja izy ireo Jesosy. Diovy amin'ny rano. Sasao amin'ny rano Jesosy. Izay rehetra mbola tsy nandray anao kasio. Izay rehetra Jesosy tsy mandeha araka ny sitraponao vereno amin'ny lalana mahitsy. Tompo malalo ianao no mahay manova Jesosy ny ankohonako. Misaotra Jesosy. Misaotra Dada malalo. Ankehitriny Jesosy mbola ifona ho an'izao tontolo izao ireo namanay ireo mbola tsy mahalala anao Jesosy kasio Tompo malalo ianao mahay manova Jesosy. Ianao mahay manova Jesosy ireo namanay ireo mbola voafatotra Jesosy ny amin'ny filibana amin'izao fiainana izao. Mamindrafo Jesosy diovy amin'ny rano. Sasao amin'ny rano satria ny rano dia mamindra fo Jesosy na min'iza satria mbola ho ianao andro ny fahasoavana izao ka izay rehetra mibebaka ka miova dia mbola mamindra fo ianao Dada malalo.
Koka ny ranao Jesosy tete ho fanavotana zay rehetra mbola tsy mahalala anao. Ka dia misaotra ny amin'ny ranao Jesosy, misaotra ny amin'ny ranao Tompo, misaotra Jesosy. Alleluia. Alleluia, alleluia. Amin'izao fotoana izao tika dia hisotro ny rano Jesosy. Sotroitsika ny rano Jesosy anadio antsika, satria ny rano Jesosy ny tena fisotro. Sotroko Jesosy ny rano, sotroko Jesosy ny rano, sotroko Jesosy ny rano, sotroko Jesosy ny rano, rano Jesosy sotroko, rano Jesosy sotroko, rano Jesosy sotroko, rano Jesosy sotroko, rano Jesosy, rano Jesosy sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, rano Jesosy manadio ny tenako, manadio ny vatako amin'izay rehetra nataoko tamin'ity androandroany ity tato. Sotroko ny rano, sotroko ny rano, sotroko ny rano, rano Jesosy sotroko, rano Jesosy sotroko, rano Jesosy sotroko, sotroko ny rano, sotroko ny rano, rano Jesosy, rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy manadio manasa ny taolana, ny taovana, ny aretina rehetra miafokafona any anaty ho any. Dia ny rano zay sotroko Jesosy manadio sy manafaka an'izany. Sotroko ny rano zay tsy vidina vola fa maimaim-poana. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy. Halleluja, halleluja. Ny rano Jesosy ny tena fisotro, ny rano Jesosy mitondra fiainana ho ahery ho ahy. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika afafontsika ny rano Jesosy amin'ny toerana misy atsika, ny trano misy atsika. Afafazo ny rano Jesosy, afafazo manodidina anao, quartier misy anao, ny firenena misy anao, afafazo satria ny atmosfera zay misy atsika dia maloto foana. Dia mila afafazatsika foana ny rano Jesosy mba hadio. Halleluja. Ranao Jesosy afafy amin'izao atmosfera n'izao trano izao. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy amin'ny efitrano, amin'ny lakozia, amin'ny toalette. Rano Jesosy, rano Jesosy amin'ny fondation n'izao trano izao. Ranao Jesosy mikorina ka ninina ny sakrifisy natao, ninina ny sakrifisy nisa. Dia ny ranao Jesosy manafoana an'izany ka mikorina amin'izao immeuble izao, mikorina amin'izao meuble izao. Ranao Jesosy, ranao ny fiarovan-dehibe ho anay amin'ny tolam-baravana, amin'ny rindrina, amin'ny varavarankely. Ranao Jesosy, ranao Jesosy amin'ny toerana misy anay, ny amin'ny fatorianay, ny amin'izay rehetra ampiasainay, ny televizion, ny telefona, ny bafina, izay rehetra ampiasaiko Jesosy anaovako ny asanao. Ranao no afafy amin'ny internet, amin'ny fil Jesosy, ny fil ny internet. Ranao no afafy, ranao no afafy amin'izao vidéo zao, amin'izao chaîne YouTube zao. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano zanak'ondry, afafy ny ranao Jesosy, afafy ny ranao Jesosy, afafy ny ranao Jesosy. Rano Jesosy, rano Jesosy amin'izao atmosfera, amin'izao trano zao, amin'izao rivotra n'izao trano zao. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy amin'izao quartier zao, amin'izao quartier zao. Rano Jesosy no afafy, rano Jesosy afafy eny amin'ny rivotra, eny amin'ny habakabaka. Rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, afafy ny ranao Jesosy amin'izao firenena zao. Rano Jesosy, rano Jesosy amindra foy ianao Jesosy. Ranao Jesosy mikorina, ranao Jesosy afafy Tompo Jesosy. Afafiko ny ranao eny an-dalambe, any anatin'ny fiara, eny amin'ny fiaramanidina. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy miaro an'izy ireny. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy korina eny an-tsena, eny an-dalambe, any amin'ny bureau, any amin'ny toerana maro samihafa, any amin'ny toerana iasanay. Rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, rano zanak'ondry afafy. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao le mahery, ranao le mahery, ranao le mahery manadio manasa ny toerana misy anay,
mana Dion zany ianao Jesosy amin'ny alalan'ny rano Jesosy, rano Jesosy mitondra fiainana ero anay, tanjaka ao anay, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao miasa, ranao Jesosy, ranao Jesosy amin'izao toerana zao, ranao Jesosy, aoka ny herinao ny voninahitra ao miseho eto, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry Jesu Kristy. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen. Amin'izao toerana zao ny rano Jesosy. Amen. Amin'ny toerana misy antsika ny rano Jesosy. Iala ny mavesatra rehetra, iala ny mavesatra rehetra. Amen, amen. Gataka antsika ny fanahy masina eto, fanahy masina mpitaridalana, fanahy masina mpanitsy lalana hitarika antsika amin'ny fiderana. Alleluia. Fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina midina, anatrika an'izao fotoana izao, anatrika an'izao fotoana izao, ny amin'ny fiderana hoentinay, ny amin'ny fankalazana hoentinay, anadratra avy ny anaranao, anome voninahitra ny anaranao Jesosy io, mangataka ny fanahinao masina, lay fanahy mpambahery, lay fanahy mpambahery, lay fanahy mpambahery, raina io, arotsao aminay ny fanahinao masina, arotsao aminay ny fanahinao masina, yasa eto, yasa eto, ameno anay eto, fanahy masina, fanahy masina, enoy fanahy masina, ny fiderana zay hoentinay eto, fanandratana hoentinay eto, o fanomeza voninahitra anao, o fanomeza voninahitra anao, o fanahy masina midina, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina manatrianay, 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 fanahy masina, fanahy masina, tario amin'ny fiderana izay, tario amin'ny fiderana izay, tario amin'ny fiderana izay, fanahy masina, fanahy masina midina, fanahy masina midina, tario izay amin'ny fiderana anao, fankalazana anao, fanomeza voninahitra anao, midina amin'ny fanahy masina, midina amin'ny fanahy masina. Trano fiterana tsika, trano fiterana idiran'ny tompontsika. Hallelujah, hallelujah. Tario amin'ny fiderana izay, tario amin'ny fiderana izay, tario amin'ny fiderana izay.
nicho sini sini tuana masinyana 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 wajama nicho kumisanja tayana famanena nizotuturiza zisieri matuvitana nyakukiwa nateyana masinyana
mandratsika. Halleluja. Ora anatin'ny fiterana tranontsika asandraton'ny tomponao a eo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. Of my
Amen. Mbola anatin'izay fidirana izay hatrantsika. Minao fa ho feno ny fanatrehan'ny Tompo ity androandroany ity. Amen. Mino antsika eto ny fanahy masina. Tina Tompo, Tina Tompo, Tina fanahy masina, Tina fatokana, Tina ny Jesus. Hatrehan'ny Tompo, Masina ni anarana izamu desosio nuituvi amina fenueri faefana masina yana izamu desosio ni warinamina funina ichawana kaenara no sandata zao tuntulizao mankarazana yari akifanya na wila masina 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 bevuni naita Sana
Hallelujah. Masneno tubo. Iluarikiare Janvalikia. Nyari aikifaya nawila. Masina Bivuni naisha. Masina Bivuni naisha. Masina Bivuni naisha. Olaona Tanzania antsika satria ifanahy masina dia amin'ny fidirana no midina. Alleluia. Fatohanao any amin'ny tompo, fatohany amin'ny Jesosy ianao dia tsapanao fa hidina amin'ny tompo ary mangy ianao ny tianao androany ity. Amangy ampahely ianao ndray izy amin'ny alalan'ny teniny. Enoriano dari luar kareta Jesús. Enoriano dari luar kareta tata mararo. Socio Maduarikia Itsau Kanyanarana Funusi Nyazavani Tavana Wanerifu Gani Masuni Fanaichu Ifu. Socio Maduarikia Itsau Kanyanarana Funusi Nyazavani Tavana Wanerifu Gani Masuni Manaichu Ifu. Socio
Efa manomana sady ianao ny foa mampananao amin'ny tenin'Andriamanitra orenesika. Efa homany sady ny foa mampananao. Homany sady ny foa mampananao. Halleluja. Mila nausea già fanalista. Itine tormento. Anayo mi dinyanau, afenui tanteira kau, aku finheri nau au, bande surira kau, anayo mi dinyanau, afenui tanteira kau, aku finheri nau au, bande surira kau. Panayo mi tinanau, kafenui tanteira kau, aku finheri nau au, bande surira kau. Panayo mi tinanau, kafenui tanteira kau, aku finheri nau au, bande surira kau. Hallelujah.
Isantsika ny tenin'Andriamanitra, naraka hirantsika amen. Haleluya. Hallelujah. Miaraka hira anankiray tsika dia miditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Haleluya. Ranao Jesosy mandrakitra ny benedikisionsy. Ranao Jesosy. Ranao Dada mandrakitra. Ranao Jesosy mandrakitra ny zavatra. Ranao Jesosy mandrakitra ny hira fidirana izay ataony eto. Ranao Jesosy, ranao Jesosy. Ranao Jesosy, ranao Jesosy. On n'a pas de connexion. Ranao Jesosy mandrakitra. Miaraka hira anankiray tsika dia miditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Esatto.
offrir ton témoignage, Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jesus natukazomtu soweno. Iteyam nenteno fanay masno. Mitenenam naitata malago. Araka sita puno. Araka zetina wambahanam naitai. Anaru zay Jesus. Anaru zay fanay masno. Funi zay enteno. Anitsan tianay. Anitsan lalanay. Mitenena fanay masno. Mitenena mnay. Ambarawanay ni sita puno. Ambarawanay ni tenno dada malalo. Aizane maminga. Aizane mandiara ni sita puno dado. Mitenena fanay masno. Mitenena fanay masno. Okan funata, okan ni erno, okan ni laza, no ni sewedo. Tizão vida faia nore tu fonte. Enore tu fonte mitene amnai taidado. Mitenena tesosio. Mitenena amnai. Tesosio manananzari zetunga yetu. Manananzara vemno. Oh hallelujah. Churara kamtanze reta boraina yetu. Churara kamtanze. Samendinina itena Jesus. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône
l'éternel. Par nos louanges, nous t'invitons, car Jésus prend la place du roi. Oh, alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens papa, viens dans cette quitte papa. Viens nous parler Saint-Esprit, viens nous parler papa. Oh, viens papa, nos patrons c'est toi Seigneur, c'est toi nos patrons. Viens papa, viens papa, viens papa, viens parler papa, viens parler, parce que ta parole c'est toi la parole. Nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons, viens Jésus prend la place du roi. Parle-nous, papa, pour que ta parole reste dans nos cœurs. Jésus prend la place de roi dans mon foyer. Viens Jésus prend ta place de roi dans mon église. Viens Jésus prend ta place de roi en ce lieu. Viens Jésus prend ta place de roi. Attire-moi, toi. Baba katika mtenda ndemanta Ne me laisse anetsara indrindra ny an-danitra saotra Jesosy mifanatrenao tamin'ny Je fidérana veux tout avoir. saotra Jesosy efa teto ianao nanatrika anay teto ianao niaraka aminay Restaurer notre tompo ary mbola eto ianao manatrika amin'izao fotoana izao mangataka ny fanainao masina hiteny aminay mangataka ny fanainao masina anambara aminay indray ny sitraponao araka izay tianao ambara Jesosy foano ny tsiavy aminao rehetra ny filesy rehetra levan'ny satana zanatsipika rehetra levan'ny satana foano Jesosy ao ka ny teny rehetra tonga eto eo tonga afo Jesosy ao anova anay satria ny teninao dia afo tompo manova manitsy ny dianay koa mitenena fanay masinao mitenena fanay masinao tsisy raraka amin'ny tany zay rehetra voalaina eto fa ianao Jesosy ao ianao nanambara sitraponao ambarao anay ny sitraponao ambarao araka ny teninao ambarao araka ny teninao Attire-moi, Gloria baskaraba mitenena fanay masinao mitenena fanay masinao fonizay iainao nao fonizay indray ny teninao fonizay ny iova Jesosy tira Jesosy ny anatrena ny taona vaovao indray tombo mba hita fiovana amin'ny fiainanay ianao Jesosy satria ho ianao ny masina iamasina hatrany ny marina iamarina hatrany ka ho izany zay Jesosy amin'ity taona vaovao ty tompo manareo mba iamasina 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 iamarina amin'ny dianay amin'ny alehanay mandra-patonga anao Jesosy ianao tenena Jesosy tenena fanay masina tenena araka ny sitraponao je suis rassuré. Montre-moi la voie.
qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, tu es tout. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi. Oh oui, près de toi. Encore une fois. Tout près de toi. Tout près. Amen. Amen. Sota Jesus. Ten'Andriamanitra antsika. Tenin'Andriamanitra raha antsika zany ho vakintsika sady anjarantsika amin'ity androandroany ity dia ao amin'ny maromaro ny teny hoe ny fanahy masina fa vakintsika ny Galatiana toko fahaenina. Galatiana toko fahaenina andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Galatiana toko fahaenina andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy vakiko ny tena. Fa raha misy manao ny tena no zavatra ka ny tsinotsinona dia mamitaka ny tenany izy. Voaka ny olona rehetra samy iza-toetra ny asany avy dia samy anana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy fa tsy ny amin'ny olokafa. Fa samy mitondra ny entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba ahafoy zavatsoa ho an'izay mampianatra. Aza mety ho fitahina ianareo. Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no hojenjaina. Tohizako fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hinjinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hinjinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Alleluia. Ajanoko hatreo amin'ny fahavalo zany. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny
fa raha misy izy manao ny tena no zavatra ka ny tsinotsinona dia mamitaka ny tenan'izy. Raha misy amintsika zany milaza ny tenantsika, milaza antsika ny tenantsika ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra, manaradia an' Jesosy nefa ho izy tsinotsinona dia mamitaka ny tenantsika tsika. Ohatra andraisiko zany leto ny manaraka, vaoka ny olona rehetra samy mizaha toetra ny asany avy, dia samy anana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy fa tsy ny amin'ny olo-kafa. Zany hoe aoka zany tsika rehetrarehetra samy mizaha toetra ny tenantsika. Zaho toetra zany ny finoanao, ny fanarahanao an' Jesosy, ny fanompoanao an' Jesosy, so de manompo ihany ianao nefa tsinotsinona eo anatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra, zany hoe tsika tsirairay avy samy hitondra ny anjara entantsika izay nataontsika tety ambony tany, samy andray ny valinasany, samy mitondra an'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Ka zaho toetra zany izay rehetra ataonao, na ohatra mpanompon'Andriamanitra ianao, na ohatra olona tsotra ianao, na kristianina tsotra ianao zany, zaho toetra hoe mandeha ve anao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa amitaka ny tenanao ihany zany ianao, mamitaka ny tenako ihany zaho raha ohatra ka manao tsinotsinona eo anatrehan'Andriamanitra, zany hoe zava-poana mihevitra ny zavatra ataontsika hoe mety nefa tsinotsinona eo anatrehan'Andriamanitra. Zay zany mahatonga ny tenan'Andriamanitra hoe jereo ny fiainanao, dinio ny fiainanao, dinio ny fiainako hoe mandeha ve zaho araka ny sitrapon'Andriamanitra, mandeha ve zaho araka izay ilaivan' Jesosy, araka izay iantsoan' Jesosy. Halleluja. Tohizako fa samy mitondra ny entany avy ny olona rehetra andivaina, aoka izay ampianarina ny teny mba hafohy zavatsoa ho an'izay mampianatra. Eto izy dia miteny ohatra hoe misy olona mampianatra anao, mampahalala anao ny tenin'Andriamanitra, dia mahafohy izy anao zavatra ho an'izy ireny. Zany hoe mahafohy anao manome, mahafohy anao manome an'izy ireny izay fohinao, izay mampianatra anao, mampahalala anao ny fahamarinana. Satria tsy very ireny, izay rehetra ataonao tsy very fa rakitra ho anao ao an-danitra ao, voasoratra amin'ny rakitra, voasoratra amin'ny bokin'ny souvenir izay rehetra ataonao. Amen. Zany hoe rehefa manao zavatsoa ianao, manome olona da aza mieritreritra hoe nataoko iny dia hoe mila valiny koa avy amin'iny olona iny, tsy izay fa ataonao le izy dia hitan'Andriamanitra izay ataonao, ataonao mifody hitan'Andriamanitra hoe nanao mifody koa ianao, tsy mila tambiny, tsy mila tambiny. Halleluja. Amen. Diny fahafito, aza mety ho fitany anareo Andriamanitra tsy azo azoazina, fa izay afafy olona no jenjaina. Zay le tsy amin'ntsika hoe aza mety ho fitany anareo Andriamanitra tsy azo azoazina, mba tsy ho voafitaka atsika. Fa Andriamanitra dia tsy mamazivazy, tsy mamazivazy Andriamanitra amin'ny asany izay niantsoany atsika, amin'ny plasy rehetra niantsoany tompo atsika dia matahora an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia tsy olombelona akory izy, tsy olombelona. Fa rehefa ataonao ny asany dia ataova amin'ny fonao rehetra, rehefa ataonao ny asany dia ataova amin'ny fankatoavana, ataova mahitsy, tsy ho hitan'olona fa ho hitan'Andriamanitra ho tapon'olona, satria izy mahita ny miafina rehetra. Fa raha vao hoe ataonao ho hitan'olona dia ataonao le izy ho hitan'ny maso, fa ny ambadibadika any ianao mety tsy handeha
araka izay sitrapony tompo izay. Halleluia. Fa rehefa ny zavatra ataonao mifono rehetra mahitsy, dia ataonao inona misy mahita na tsisy mahita dia mahafaly an'Andriamanitra satria tena ataonao mifono. Fa misy manao ny asan'Andriamanitra sisy taho hita eo imason'olona. Zay ilay mitady sitraka. Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana izy, ary mahasarotiny an' Jesosy ny asan'izany raha voantsika tsy manatanteraka ny asany, raha voantsika tsy mandeha mahitsy araka an'io asan'io, araka an'io tenin'io, indrindra antsika mitondra olona. Halleluia. Dia tsy mora zany ny zavatra miandry antsika amin'izay fotoana izay raha ohatra ka tsy mandeha araka ny sitrapontsika. 9 fa izay mamafy ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Raha mamafy araka ny nofo ianao dia asimba zany, hijinja araka ny nofo ianao ary animbanao satria nofo mety levina, mety hopotika. Ny nofo dia ny nofonao no mitarika anao, fa raha tariny fanahy kosa ianao izy dia hijinja fiainana mandrakizay, satria ilay zay le hoe fanahy mitarika antsika dia narantsika omaly dia zaraintsika omaly, vao fanahy mitarika antsika dia mitondra antsika makany amin'ny fiainana mandrakizay ny fanahy masina. Halleluia. Zay mila antsika hoe fanahy no mitarika fa tsy ny nofo. Ty nofo ty zany, nofontsika io raha vao io mitarika antsika dia manimba antsika. Halleluia. Fa ny fanahy no mitondra antsika makany amin'ny fiainana mandrakizay, dia ny fanahy masina izany. Halleluia. Dia ohatra ny mentoa zany ao anatin'izay amin'izay hoe Andriamanitra dia tsy azo hovazivaziana, fa izay efa afiny olona no jinjainy. Ny voalohany indrindra zany dia raisiko ohatra hoe ny antsoan'Andriamanitra atika. Matoa ianao zany nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, misy antsony tompo eo aminao, misy mamazivazy an'io antson'Andriamanitra io. Fais attention rehefa miantsony tompo. Halleluia. Zay le tena Andriamanitra teo hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Tsy olombelona akory Andriamanitra. Ny olombelona raha ohatra ka hoe miantso anao, ohatra hoe miantso ny olona rehetra misy asa, ohatra hoe misy concours anao gendarme, dia olombelona iny. Nao concours gendarme anao miditra concours na tsy te hiditra ianao zay safidinao, zay le amin'ny olombelona zay. Na misy asa ohatra ataonao dia titinao le izy dia miditra anao, tsy titinao le izy dia miala ianao. Amin'Andriamanitra tsy zany, fa tsy anareo izy no nividy ahy, fa zao izy no nividy anareo. Amen. Fatantsika tsara amin'izay ten'Andriamanitra zay. Andriamanitra no nividy anao fa tsy anao mihitsy. Alohantsika handray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika dia efa nofidian'Andriamanitra ianao, efa natsoin'Andriamanitra ianao, efa tsisy olona afaka mahay manantona an'Andriamanitra raha tsy efa nokasiny. Dikan'izay Jesosy no nifidy antsika. Na dia mbola tsy nandray an' Jesosy ary ianao, na dia mbola tany amin'ny fahazazana tany an-kibon-drenitsika araka ny teny ao amin'ny Jeremia toko voalohany. Vakiko le ten'Andriamanitra Jeremia toko voalohany. Mba azo antsika azy tsara zany, fa Andriamanitra tsy azo vazivazintsika zany. Halleluia. Jeremia toko voalohany tonga dia raisiko amin'ny 14. Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, na dia mbola tsy noforonina ianao. Efa nisy fotoana nazavaiko an'izay hoe na mbola tsy noforona aritsika ao an-kibon-drenitsika io dia efa fantatr'Andriamanitra.
efa nisy tsika amin'ny tontolo ny ara-panahy. Tonga tamiko ny teny tompony anao hoe atry ny fony ianao tsy mbola noforonoko tany Akibo no efa fantatro, ary atry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa no hamasiniko. Halleluja. Jereo tsara, no hamasiniko izy Andriamanitra. Andriamanitra no manamasina atsika io. Fa raha ny herintsika fotsiny tsy vitatsika manamasina io tenatsika io. Non, io tsy vitatsika mihitsy. Ratsy ny fanahy masina. Zay mahatonga le ten'Andriamanitra ao malina zaraintsika hoe fanahy masina mila ataontsika namana mba hanampy atsika. Izy no manampy atsika hidirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Jeremia zany dia efa voatendre hatrany Akibony reniny na dia mbola tsy ary izy. Samson ihany koa raha mamaky tsika, satria momba ny reniny Samson. Nefa kosa ny anjeriny sy tamy dia efa niteny aminy hoe ny zaza izay aterakanao izy dia amonjy ny Israely. Zany hoe fitaovana ny Samson, ary tsy nahazo ninanina zavatra pady mihitsy zany izy tena hoe nitenenin'Andriamanitra hoe tsy azonao atao. Mihinana misotro divay, ny voaloboka tamin'izany ny divay zavatra hoe mahamamo sy ny sisa, tsy azonao hoanina satria izao ny zaza Akibonao dia masina. Maria koa tahaka an'izay, Elisabeta koa tahaka an'izay. Amen. Satria le zaza entin'izy ireo dia masina. Tahaka an'izay koa zany tsika io, tsika le hoe hitoeran'ny fanahy masina. Hitoeran'ny fanahy masina dia mila mitandrina ianao ny zavatra fady tsy azonao atao. Satria ny fanahy masina tsy hitoetra fotsiny amin'izao ratsy. Tsy hitoetra fotsiny ao anatinao raha tsy mankato azy ianao, ratsy manamasina anao Andriamanitra. Dia izay le fadiana le zavapady sy ny zavatra tsy azo atao. Amen. Vera amin'ny ten'Andriamanitra teo zao dia Jeremia zany no hamasina hatrany Akibony reniny. Dia niteneniko teo hoe tsy itsika mihitsy no nifidy an'Andriamanitra. Na tonga atsika hoe manolo tena ho anao a Jesosy andahinao tompony monja fiaina, efa nokasian'Andriamanitra tsika vao afaka nanolo tena. Halleluja. Satria tsy vitatsika, hitatsika zao tsika raha mitory amin'ny olona, ninona torianao amin'ny olona raha tsy fanahy masina no manova azy, reraka fotsiny eo ianao. Amen. Dikan'izay tsika tsy mahay manantona an'Andriamanitra raha tsy efa nokasiny. Izay le hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho nifidy anareo. Halleluja. Dia ao anatin'izay amin'izay zany, satria Andriamanitra nifidy atsika, dia mila mitandrina atsika. Matoy ianao nantsoiny no fidiny, tonga zanany, tonga nanolo tena ho azy, dia misy antso ao aminao. Amen. Misy antson'Andriamanitra ao aminao. Dia rehefa avy eo amin'izay anao, rehefa nandray intsony sotosomontsy amin'ny fiainanao, nanolo tena ho antoa, dia rehefa tonga ianao zanany, dia ho isan'ny ten'Andriamanitra hoe maro izy nantsoina fa vitsy ny fodiana. Halleluja. Maro be nantsoina, maro, fa vitsy no fidiana. Satria nahoana? Mila qualité Jesosy. Halleluja. Fa tsy mila quantité. Tsy mila ny hamaroan'olona Andriamanitra, fa mila le qualiténao. Anisan'ny qualité ve ianao ho azony ampiasaina. Halleluja. Zay no araka ny fanoharana teo hoe raha misy olona anao concours, antsoinanao, dia safidinao iny. Anaiky ve ianao sa tsy anaiky? Na dia efa nikasian'Andriamanitra ary ianao, efa nikasian'ny Tompo,
zay hoe efa niantso anao izy, tsy tsika nifidy ny tenantsika fa izy efa nifidy anao izy. Fa eo Jesosy mifidy anao, miantso anao io, anjaranao am'izay manapa-kevitra eo hoe anatanteraka le antso ve anao sa tsia, hosa no fidina ve anao sa tsia. Eo am'le fidina eo, satria vitsy anao fidina, eo Jesosy mijery ny qualité. Amen. Halleluja. Mijery izy qualité hoe iza no azoko ampiasaina, iza no azoko irahana anao ny asako. Amen. Mino fa azotsika le izy. De eo am'le qualité ifidianan'Andriamanitra anao io, mila mitandrina ianao, satria zay qualité ihany no akasitran'Andriamanitra. Ohatra zao na concours gendarme anao de zay mahazo moyenne tsara, zay mahafeno le fepetra, ny maître anao, ny avinao, ny valiny zay rehetra fantany tonga mahazo bien anao, très bien anao, zay no tafiditra gendarme ohatra. Nefa be de be no nandeha nisoratra. Tahaka zay koa tsika ao Jesosy. Ka eo zany ianao mila mahafepetra le qualité, mahafepetra ny qualité zay taken'Andriamanitra amintsika. Dia fanazavaintsika daholo maly le toetra sy ny sisa. Ny fanazavana rehetra nentsika teto, ny tokony hoe toetra ananantsika, ny alantsika amin'ny fanaon'izao tontolo zao. Amen. Areny zany le qualité ijerenanao. De rehefa anisany fidina am'izay ianao satria manaiky le antso. Misy ny olona tsy manaiky le antso. Jerentsika zay ohatra zay. Misy ny tsy manaiky le antso. Jerentsika Jona, tantaran'i Jona. Ny nanran'Andriamanitra an Jona akany Ninive, sy ny nandosirany ary nanjo azy noho izany. Lava be le ten'Andriamanitra, mba tsy hakapo le fotoanantsika zany, vakio any an-trano any. Rehefa nandositra Jona le antson'Andriamanitra, satria anisany fidina izy andeha hitory any amin'ny firenen'i Ninive, ampibebaka ny firenena any, satria horavana Ninive après 40 jours aoriany 70 andro. De Jona no safidin'Andriamanitra, Jona no mpanompon'Andriamanitra, mpaminany andeha hanao ny asa ny Ninive. Fa nandà Jona. Halleluja. Zay hoe Andriamanitra tsy azo vazivazina. Tsy hoe zay tianao atao zany rehefa anao anisan'izay fidina, matoa ianao ny fidin'Andriamanitra, matoa ianao anisan'ny qualité, dikan'izay ianao fantany fa havitan'io asa io. Halleluja. Ka tsy maintsy taterahanao. Tsy ny tianao tsony no atao eo. Rehefa anisan'ny fidina am'izay ianao, rehefa anisan'ny fidina ianao tsy ny tianao tsony no atao, fa zay sitrapon'Andriamanitra. Halleluja. Jona am'izay eto rehefa nirana, nandositra tany Tarsisy. Nandositra tany Tarsisy Jona. De tao anatin'le sambo tonga am'izay le rivotra mahery. Eo am'izay tonga le kapoka an'Andriamanitra. Rehefa tsika tsy manaiky le antso ifidianan'Andriamanitra anao, fantatrao ny marina, fantatrao ny fahamarinana, fantatrao ny tsy azo atao, fantatrao ny azo atao, nefa ianao mody sary adala fa tsy foinao le izy. Tsaro fa ho avy ny kapoka an'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy azo vazivazina. Halleluja. Andriamanitra tsy azo vazivazina. Fa zay afafy ny olona izy no ujinjaina. Zay afafinao no ujinjainao. Raha ianao mandale antso, raha ianao mandale safidin'Andriamanitra anao, de ianao ny arany loza, ianao ny arany kapoka. Tsy haiko nareo fa zaho matahotra rehefa misy zavatra kely ary ataoko tsy mety de matahotra Jesosy. Tsy araka ny sitraponao ny zavatra natao, fona aingaikaingana. Halleluja.
mifona aingakainga anao rehefa manao zavatra tsy mety, satria kapoka ny azo anao rehefa avy eo toizanao le izy de ikapoka anao Andriamanitra. Zay nahazo anjona nilefa izy randiany Tarsisy de netretra izy hoe tsy zavatra azo anao. Ohatra zay koa tsika rehefa anisan'ny fidina antson'Andriamanitra de mody adala tsika de manao zay tiantsika atao ihany. Tsarova un jour eona amin'Andriamanitra anao, tsarova izy fotoana misy kapoka azo anao. Halleluja. Rehefa atao anatin'ny sambo ary tonga le rivotra be, inona ny zavatra tsy hoen'Andriamanitra? Izy namorona izao rehetra zao, zay mila fantatsika. Izy namorona atsika, fantantsika na mbola tsy voaforona ary, fantany raha isa volondohantsika ary. Amen. Nahoana atsika ny tsy atahotra azy? Amen. Rehefa anao anisan'izay fidina zay mitandrema, mitandrema raha anisan'ny fidina ianao. Halleluja. Satria Andriamanitra tsy vazivazena. Tanterao ny antso iatsoan'i Jesosy anao. Misy antso iatsoan'ny Tompo anao. Raha tsy tonga amin'ny tsy tanterahanao le qualité zay tadiavan'ny Tompo anao, efa fantatrao le zavatra tokony hoe atao sy ny tsy azo atao. Le nakaiky ohatra teo ohatra, hitrazan-darima de misy fepetra maromaro, de ireny fepetra reny tsy maintsy tanterahanao. Vao zay no akasitrahana. De zay ihany koa ilain'Andriamanitra atsika fepetra ho tonga hoe qualité ianao eo anatrehana. Amen. De ina nataon'i Jona? Natory izy rehefa tany anaty sambo. Mody fanina izy natory. Ny olona sahirana satria tonga andrivotra feno rano le sambo ilentika sy ny sisa. Farany nan'ny loka, nanao filokana izy ireo hoe ina mahatonga an'izao loza zao. Satria zany moa fataon'izy ireo Israely teo aloha. De samy mijery ny Andriamanitra, samy miantso ny Andriamanitra. De nifoazana Jona. De niantso ny Andriamanitra koa de nijerena Jona nitratra, satria Jona lay nandositra zany natezitra n'Andriamanitra. Amen. Jona eto nandositra niala, fa naiza ndosiranao, naiza ndosiranao niantso eto ny Tompo anao. Tsarova eona amin'Andriamanitra anao indray andro. Azo kapoka mamay anao. Halleluja. Tratra Jona fa izy no nahatonga ny loza. Andriamanitra ry havana tsy azo vazivazena. Rehefa atsoina ianao, tanterao ny antsony. Ataovy ny sitrapony, satria rehefa atsona zany ianao, ny sitrapon'Andriamanitra anao ataonao. Rehefa tonga ohatra ianao gendarme, efa anisan'ny voafidy ianao qualité, de ny lalàna rehetra amin'ny gendarme tsy maintsy ataonao. Ny lalàna fitsipika ao. De tahaka an'izay koa ianao rehefa atsona ho mpanompon'Andriamanitra. Atsona anao amin'ny asa anankiray iatson'Andriamanitra anao, na mission ampanaovan'Andriamanitra anao. Misy toerana ny rahan'i Jesosy anao, de mody fanina ianao. Halleluja. Ny olona atsona, tenako atsika hoe atsona zay de manao zay tiany atao aloha izy. Reny le manaradreny rano fotsiny. Amen. Fa ianao nefa tsy anisan'izay, fa anisany nofidin'Andriamanitra anatanteraka ny antso, anatanteraka ny sitrapony. Amen. De eo le tanteraka le teny hoe Andriamanitra tsy azo vazivazina. Fa samy ijinja zay nafafana sana ianao. Rehefa tratra Jona de natsipiny izy ireo satria matahotra ho faty le olona. Natahotra ho faty. Amen. Misy olona anankiray mandany antso atson'Andriamanitra azy, de be lehibe ny zavatra misepasy azy, fa mody adala foana izy. Mody fanina foana izy, nefa fantany fa misy antso izy, nefa fantany fa tsoin'Andriamanitra izy. Fa ngatsika ipetraka amin'ity tany ity, un jour ihany koa tsika hiala amin'ity tany ity, ho adin'Andriamanitra ianao. Nahoana ianao nandany antso ny antsoko anao. Halleluja.
ny Jona eto natsipy tany anaty rano dia ny trondro ny telina azy. Reny rehetrarehetra reny nataon'Andriamanitra ny sepasy amin'ny fiainany noho n'izy nandà ilay antsona ny rano tompo azy. Amen. Tsika ihany koa misy zavatra tsy foitsika dia efa mandany antsony tompo tsika. Misy zavatra tsy foitsika ialatsika efa miteny foana ny tompo satria atsoina anao no ny asany dia manamafy ny fonao ianao fa ianao ihany ny tratra ny rehivavy ao. Halleluja. Satria izay ilay hoe Andriamanitra tsy azo vasivasina. Efa natsipy Jona la minitra tany ankibon'ilay trondro tany izy natsapa teny hoe diso nanenina ny fona amin'izay izy tany. Rehefa misy zavatra mahazo anao zany vao atsapa teny ianao. Amen. Dia an'izao dinio ny fiainanao, anisan'ny fidina ianao ve? Anisan'ny atsoiny tompo ianao. Inona ny zavatra mbola sakana tsy hanaovanao ny asan'ny tompo? Inona ny sakana tsy ahafahanao mandroso anao ny sitrapon'Andriamanitra? Misakana eo misakana anao tsy hanao ilay sitrapon'Andriamanitra. Tsarovy amin'izay fotoan'izay io sakana io dia io ilay efa mandositra ianao tahaka ny Jona. Tsy foinao ilay izy. Amen. Fa ho tratra tahaka ny Jona aty satria Andriamanitra tsy azontsika atao hoe izay tiako atao ohatran'ny olombelona hoe za tsy fehezina. Amin'Andriamanitra zay fa tsy maintsy fehezina ianao, tsy maintsy manaraka ny didiny ianao, ny lalàna ny fitsipokina ianao. Amen. Halleluja. Dia rehefa nifona Jona dia hitantsika fa fantatsika tsara ilay tantara nalohakany vavan'ilay trondro nalohakany trondro satria Andriamanitra namorona na ny trondro ninona rehetrarehetra ho hain'Andriamanitra atao ka na ilefa izy ianao na ho aiza na andosiranao. Halleluja. Hitan'Andriamanitra zany rehetrarehetra. Aty Andriamanitra tsy foiko ty Jesosy tiana tsy io zavatra tena tianao io mihitsy no ilain'i Jesosy hoesorina aminao. Rehefa hanompo an' Jesosy zany tsika tsy zavatra tsika tsony, tsy tsika tsony mitondra n'io fiainantsika io. Amen. Mety rany ianao any amin'ny toerana kodaoda-tany, mety rany ianao any amin'ny toerana mety hoe tsy araka ny eritreritrinao. Dia izy ianao nony no za tsy handeha zao ohatran'izao. Tsarofa eo amin'Andriamanitra anao indray andro. Halleluja. Zay exemple voalohany omeko antsika, le fandavanao ny antson'Andriamanitra. Mitandrema fa Andriamanitra tsy azo vasivasina. Halleluja. Raha irana ianao mitoerana anankiray, andrana anao tanteraha. Mety izy ianao za tsy mahafoy an'ity vadiko ty, na za tsy mahafoy an'ity sipako ty. Rehefa ny tompo miantso anao, tsy anao tsony mitondra an'io fa Jesosy. Esoriny izay ty azy rehetra. Amen. Maneke an'Andriamanitra, maneke an' Jesosy fa tambiny zavatra voka-tsony azonao avy ao. Halleluja. Ny devoly tsy maintsy hiteny fotsiny no raha zavatra tsara anao io ve? Fikiry foana io azavela zany. Tsy maintsy eo foana le feon'ny Satana mba ahatonga anao tsy tonga any amin'ilay mission iantsoan'Andriamanitra anao sy ahatonga anao andaly antso. Misy be dia be ny olona antsoan'Andriamanitra nge fa vitsy amin'ireo manaiky. Zay no lazaiko teo hoe vitsy satria misy sakana na mandositra tsy mahafoy le zavatra zao tontolo zao, na tsy mahafoy le zavatra eo aminao, misy zavatra mbola fikirinao. Jona teto ny rano izy dia tsy te handeha izy, tsy te handeha satria nijery le firenena nandrana Jona indray dia firenena lehibe Ninive. Ohatra fotsiny raisiko ohatra hoe ny rano ohatra ny Amerika. Dia inona tsy vitako zany izy Jona. Za tahaka an'ity ve handeha ho any?
fa ho avy ny kapoka an'Andriamanitra rehefa ianao tsy manaiky. Halleluja. Misy ihany koa ny rana any akodaoda-tany ohatra. Misy ihany koa ny rana manoloana ny filoham-pirenena ohatra. Mose zao nanoloana ny Farao. Ry Josefa nanoloana ny Farao. Ianao koa mety misy toerana an'ny tompo anao, anaovany ny asany. Na ny mpianatra io mizarazaraina amin'ny toerana samihafa na ny tompo azy. Ianao andahy. Satria tsy hoinao fa trano liksa tsena aty amin'ny firenena mandroso. Na tsy hoinao satria tena miadana ianao ty asako ty ohatra. Indraindray ianao very asa zany daholo. Efa tonga ny antson'ny tompo. Hoe avelao io asanao io. Tsy mahazo miantsa tsony ianao. Anao ny asako. Dia andositra ianao. Halleluja. Fa na miadana anao androany fa io fisainanao io. Rehefa tsy tompo zany ianao tsy stable mihitsy ianao. Tsy ho tafandrimandry mihitsy ianao satria ho tonga foana ny fanahy masina Jesosy iteny aminao. Amen. Aleo tenen'ny tompo manao zay ianao dia manaiky. Toy izay ianao namafy ny fonao ho tratra ny fahatezerana. Amen. Halleluja. Nisy raha vehivavy anankiray mpanompon'Andriamanitra ny tany Amerika izy manambady mananjana ka tena hoe manan-karena. Tsy haiko nefa nizalazaiko teto zay. Ary efa nitenen'Andriamanitra fanahy masina izy hoe tsy aty mission atsoko anao izy fa any Afrika. Nefa izy amin'io efa manana ny rehetrarehetra, compte, trano, fiara. Hitantsika amin'izany rehefa ny tompo miantso. Misy zavatra tena avelanao zany resaka arena teneniko zany raha matondray resaka arena. Fa nenao tsy fantatro mety inona ilain'i Jesosy ialanao. Nefa tsy foinao. Tandremo surtout tsika zao vanandro farany tsy manana fotoana tsony Jesosy. Iandro ny sitraponao eo. Farany kapoka anao azonao. Halleluja. Rehefa nitenen'i Jesosy ilay mpanompon'Andriamanitra. Satria tsy mitovy daholo ny antsoan'ny tompo antsika tsirairay hoe amin'ny toerana hitondrany antsika. Tsy mitovy. Halleluja. Zay lazaiko teo hoe ny anjona teto tany amin'ny firenena androso. Ny an'i Jeremia tany manoloana ny zanak'Israely mafoloha. Halleluja. Satria ny zanak'Israely tamin'izay nivily tamin'Andriamanitra nanompo Andriamanitra tsy izy. Alohan'ny Andriamanitra anao zavatra hikapoka san'izay tsy maintsy misafidy ny mpanompony izy mitory manambara amin'ny olona hiverina aminy. Dia anjaranao no manaiky sa tsy hanaiky. Halleluja. Fa eto resaka eto dia resaka antso. Satria maro amintsika eo tson'Andriamanitra antsoin'i Jesosy. Dia miandra ny sitrapontsika Jesosy fa tsika tsy manaiky. Misy zavatra mbola tazomintsika. Halleluja. Dia rehefa ilay vehivavy zany ilay mpanompon'Andriamanitra nantsoiny ny tenen'ny tompo any Afrika ny atsoko anao. Tena mivadina izy vadina tsy nanaiky ilay vadina. Satria efa mahita an'ilay zavatra ny fiainan'ny Amerika. Manana zay rehetra ilainy miasa, manana compte amin'ny banque, manana fiara, manana trano. Dia fomba manao ahoana ny ialako any Amerika hoy izy andeha any Afrika. Rehefa ianao iran'Andriamanitra zany, mahafoy ny zavatra rehetra. Halleluja. Matoa tonga ny ten'Andriamanitra misy manandrify atsika. Inona no nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra? Za tsy maintsy manantanteraka ny tenin'i Jesosy. Aleo maneky an'Andriamanitra toy izay ianao aneky olona.
satria ekenao eo le olona fa rehefa avy eo nivaly ny azo anao ny kapoka ao azo anao, miandry anao mety tsy androany, mety tsy rapitso, mety afaka volana amam-bolana, mety aman-taonana, fa tsy maintsy ho tonga zany rehefa anao mandany antson'Andriamanitra. Halleluja. De nisaraka taminy mihitsy le vadiny, nisaraka taminy mihitsy noho ny fanarahany an' Jesosy. Tsy nanaiky mihitsy le vadiny noho n'inona, noho le arena tsy foiny. Lasa le ramatoa nandeha tany Afrika tena mafy taminy, mafy aminao voalohany, maharary voalohany atsoan' Jesosy ianao, anongotan' Jesosy zay rehetra aminao, maharary mafy, fa maneke. Halleluja. Nisy fotoana Jehovah voambely teto hoe mamako tam'izay izy zanaka avoka, fa natsoin'Andriamanitra anao pastera tam'izay, nitanjona nefa ny anao dokotera, nitomany mamako, nitomany zany tsy anao pastera zany, fa iverin'olona zany hoe asambany manao asan'Andriamanitra. Ary tsy maintsy zany koa ianao, tsy maintsy midina ambany aloha ijeren'i Jesosy ianao. Dia rehefa natsoin'ny tompo zany ianao dia tsy maintsy manetry tena, tsy maintsy manetry tena anao, midina ambany dia ambany. Jona teto irana any amin'ny firenena zay andehanana 3 andro mandeha tongotra, satria tam'izany tsisy fiara, nefa tanan-dehibe Ninive. Halleluja. Amen. Rehefa voakapoka Jona, nibebaka ny fona, dia lasa izy nandeha nanao ny asan'ny tompo. Amen. Dia tahakan'izay le mpanompon'Andriamanitra nalaiko teo, ohatra teo nandeha izy fa izy ndray tsy nandeha izy any Afrika nitondra ny tompo azy. Tany izy fa tena hoe mafy taminy, nandao ny vadiny noho ny amin'i Jesosy. Halleluja. Noho ny amin'i Jesosy, nefa vady ara-dalàna zany, fa le vadiny tsy nanaiky mihitsy. Dia tany izy, rehefa tany izy dia nitady ny tavan'Andriamanitra foana. Rehefa avy eo izy nanomboka naveran'i Jesosy tsy kelikely aminy ny zavatra rehetra. Amen. Io Andriamanitra manome anao amin'izay rehefa avy eo, fa ianao tanterao ny antso ny atsony ianao, aza manamafy ny fonao. Voalohany aloha ianao tsy maintsy brisena Andriamanitra, tsy maintsy brisena alohanao asan'ny tompo zany ianao, tsy maintsy esoron' Jesosy zay tsy izy rehetra. Ho jeretsika ihany koa ny manompo ara-nofo rehefa avy eo. Halleluja. Satria Andriamanitra tsy afaka mifangaro amin'ny nofo, tsy afaka miaraka ny nofo sy ny fanahy. Ny nofo deseranao ty tsy maty, le nofonao tsy maty. Halleluja. Fa rehefa nompo an'Andriamanitra zany dia mandeha araka ny fanahy. Reo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ao anatin'ny Baiboly reo dia tena ny brisen'Andriamanitra zany, brisena zany hoe maty le nofo, miala ny zavatra tiana rehetra, zavatra hoe sakasakana ny poanao an'Andriamanitra. Halleluja. Tsy vita eo no eo io, tsy vita eo no eo, fa mandeha miandalana arakaraka ny fanekenao. Roatra ianao tsy brise amin'ny fahatezerana ohatra, anariny tompo anao fahatezerana esory, mbola iny ihany tazominao, dia eo ianao tsy hiala eo, satria le izy mandeha etapa. Ataonao ahoana ny mpanompon'Andriamanitra ianao, mitory ery amin'ny piripitra, nefa mety misy olona nevatevanao, tonga anao ifamaly amin'ilay olona dia mety ifandray tanana ianao. Mbola tsy brise le fahatezerana amin'izany, mila maty tanteraka ny nofonao. Amen. Halleluja. Mbola tsy amin'izay tsika fa le resaka nanirana ny Jona teto, nisafidian'Andriamanitra azy andehanao ny asany. Halleluja. Fa rehefa voakapoka Jona vao nandeha, aza miandry kapoka ianao, aza miandry kapoka Andriamanitra. Mety tsy hitovy ny kapoka azo anao amin'ny hafa,
tahaka ndery vehivavy raha matoto ndray sy ohatra hoe nanaiky izy nandeha fa avy eo naverin'Andriamanitra tamin'izay rehetra zay rehetra nafoiny noho ny fanarahany ny tompo. Rehefa ianao manaiky, ny olona tsy maintsy anao conseil, ny olona misy sakasakana ny teny t'Andriamanitra ho malina rahantsika zany. Le conseil avy amin'ny olombelona, le tolotsaina avy amin'ny olombelona tsy avy amin'Andriamanitra. Ny olombelona an'Andriamanitra be. Halleluja. Ka tsy hoe zay olona miteny anao dia arahanao. Andriamanitra mety maniraka anao ohatra. Jonathan eto naniraka azy any Niniva. Hainao andeha any ohatra hoe nirana anao any Amerika, hainao andeha ohatra Canada. Fais attention. Halleluja. Izay le ilaina le fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny tolotsaina, le fanahy fiton'Andriamanitra. Fa raha tsy zay anao mandeha anjambana. Halleluja. Manontany ny tompo hoe aiza ny toerana ny rahanao ahy, inona ny antony antsonao ahy. Amen. Fambaran'ny tompo anao eo. Zay nakaiky ohatra teo le mamako anatsoina izy anao pastera dia tomany satria tsy tianao pastera izy fa anao dokotera andiny. Rehefa zay antsony tompo anao, ninina ataonao, na iodina kavianao, na iodina kavananao, na ho andrevana na tsy nanana, reraka fotsiny anao fa tsy maintsy manaiky anao. Halleluja. De tandremo hoe tsy anaiky, tsy havita an'izany, tsy ho vitako zany. Fa ianao no ara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Andriamanitra tsy azo azoazina. Halleluja. Amen. Jaonao mpanao batisa ny mission nandrahanazy, batisa indray ny Jaona, batisa ny fibebahana. Tany anaty ala indray nisy any Jaona tany, any akodaoda tany. Fa tsy nanda Jaona, fa nitaterany. Fa misy atsika tsy mahafoy le toerana tsara be, liksa be, de hoe foronao fotsiny hoe aty zany nompo ny tompo. Mety tsy ao na ny raha ny tompo anao, mety tsy amin'io toerana io nefa ianao eo. Halleluja. Mila manontany an'Andriamanitra zany ianao, manontany ny tompony eo, anao zany manontany ny tompo, aiza ny antsonao ahy, aiza ny toerana rahanao ahy. Halleluja. Fa ho fantatrinao foana io, fantatrao. Halleluja. Misy natsoina ho amin'ny firenena an'Androso, misy natsoina ho any ambanivohitra. Halleluja. De maneke anao amin'izay toerana hitondran'ny tompo anao, satria tsy ny tianao tsono no atao, satria Jona mbola te anao zay tiany atao. Fanokapon'Andriamanitra. Amen. Ny faharoa zay jerentsika dia ato amin'ny Jona toko fahatelo. Jona toko fahatelo, andin'ny voalohany lavalava izy ity hatramin'ny faharoapolo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Niresaka Jesosy tamin'ny Nikodemosy, ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe raby aho, fantatra hoe mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zay le lazaintsika omaly, raha tsy ateraka indray zany tsika dia tsy mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Fariseo eto anankiray Nikodemosy zay nanontany an Jesosy, nefa fantatsika ny fariseo mahay lalàna, mahay tenin'Andriamanitra. Dia nandeha izy amin'ny mangingina amin'ny alina nanontany an Jesosy. Lazaiko aminao Jesosy mihitsy namaly eto, lazaiko aminao marina dia marina tokoa izy, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka indray zany hoe le mandeha araka ny fanahy. Dia toizako hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe
moa mahazo miditra ny akibony reniny indray va izy ka ateraka. Nanontany Nikodemos hoe hiditra ny akibony reniko indray va iaho tonga zazakely. Jesosy namareo lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakany lanitra izy. Raha tsy ateraka ny rano dia tenin'Andriamanitra. Raha tsy diovina amin'io tenin'Andriamanitra io zany tsika ka mankatoa sy tarihin'ny fanahy sy ny fanahy izy eto. Rehefa diovina tenin'Andriamanitra amin'izay no ka tarihin'ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakany lanitra raha tsy izay, raha tsy diovina ianao, raha tsy mankatoa io tenin'Andriamanitra io ianao. Halleluja. Dia tarihin'ny fanahy amin'izay. Zay le omalina jerentsika. Dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakany lanitra. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Halleluja. Satria mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Tsy afaka miaraka mihitsy zany sady fanahy ianao no nofo. Sady tsofoinao ny nofo no te handeharaka ny fanahy ianao. Non. Tsy mety mihitsy zay ny tenenako. Tsy maintsy brisena ianao. Tsy maintsy nakako ohatra ny vehivavy mpanompon'Andriamanitra tao dia ny brisena izy amin'ny resaka le arena. Le zavatra mamirapiratra. Amen. Tsy maintsy ianao zany reny esoron'i Jesosy aminao reny. Esoron'ny Tompo aminao jeren'i Jesosy ianao hoe maty tokoa ve ny nofinao. Tsy matimaty ny vola, tsy matimaty ny arena, tsy matimaty ny lamaody an'izao fiainan'izao, maty tokoa ve reny. Tsy matimaty hoe mbola tia lehilahy, mbola tia seseo, reny tsy maintsy hongotan'i Jesosy vao zay ianao mandeha araka ny fanahy. Halleluja. Fa ankehitriny ny fiangonana sady mitambatra ny nofo, mitambatra ny fanahy. Halleluja. Andiny fahavalo, aza gaga noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo, ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay aviany na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy. Nikodemosy namalaka nanao taminy atao ahoana no ahatonga izany zavatra izany. Jesosy namalaka nanao taminy hoe ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany. Satria Nikodemosy mpampianatra amin'ny Israely nefa tsy fantany akory le hoe mandeha araka ny fanahy. Tsy fantany akory le mandeha araka ny fanahy hoe ahoana le hoe ateraka indray. Dia ahoana zany no ampiasan'ny Tompo anao amin'izany. Zany hoe Nikodemosy eto zany dia mandeha ara-nofo be fotsiny. Ny fariseo tsy nitarihin'ny fanahy masina zany. Jeretsika hatrany ny asan'ny apôstôly. Ny fariseo tarihina ny nofo, fa ny mpianatra ny tarihiny fanahy. Niavaka mihitsy ireo. Halleluja. Zay na ny tenen'Andriamanitra an Jesosy an Nikodemosy teto. Satria Nikodemosy zany nangetaheta tia halala. Amen. Ahoana marina idirana amin'ity fiainana mandrakizay ity. Raha te hitrany amin'ny fiainana mandrakizay tsy maintsy mandeha araka ny fanahy. Tsy maintsy ateraka indray ianao. Tsy maintsy maty ny nofinao. Halleluja. Dia ahoana Jesosy ny tsy halalanao zany efa anao mpampianatra amin'ny Israely. Zany hoe jamba mitarika jamba. Nofo be niany no tarihan'ny olona ny ampianaran'ny olona. Lazaiko marina dia marina tokoa izay fantatray no lazainay. Ary izay hitanay no ambaranay. Nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inoanareo, ahoana ny inoanareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra. Satria Jesosy miteny zavatra ny lanitra foana mitory nidirana fanjakany lanitra. Dia maro ny fariseo tsy nino an Jesosy, nanenjika an Jesosy, nanenjika ny mpianatra. Satria nahoana mandeha ara-nofo. Satria le nofony tsy tia no faty. Ka zay rehetra nampianariny ireo mpianatra ireo tsy ninoana izy ireo. Nenjeny izy ireo tady tora-bato izy ireo an Jesosy ary ny mpianatra tena hoe nokapony izy ireo, noratrainy izy ireo. Nefa izy ireo milaza fa zanaky Abrahama. Nefa izy ireo milaza fa mpanompon'Andriamanitra.
izay nampiavaka any mpianatra sy ny fariseo. Misy koa zany ankehitriny sady manompo an Jesosy izy no mbola mandeha raha nofobe. Mpanompon'Andriamanitra izy nefa mbola mitsangajanga. Mpanompon'Andriamanitra izy nefa mbola mifoko sigara. Mpanompon'Andriamanitra nefa mbola misotro toaka. Tsy afaka miaraka mihitsy. Dikan'izay zany mbola tsy maty le nofony ao. Le nofo tsy maintsy maty. Ianao tsy afaka manompo an Jesosy, tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamonoana ianareo. Tsy afaka miaraka mihitsy zany reo. Na manompo an'Andriamanitra sady mampirafy, manompo an'Andriamanitra sady tokantrano maso. Tsia ry havana. Tsia. Na so ianao misafidy an'Andriamanitra lalana ray ihany. Amen. De zay navoany ny fariseo sy ny sadoseo sy ny mpanolan-dalàna. Satria ny nofon'izy ireo mbola tsy maty. Nofon'izy ireo tsy tiany ho tenenina mihitsy. Tsy tiany mihitsy zany hoe ho tenenina izy amin'le nofobeny hoe ho tenenina hoe ialao zao. De nanomboka izy ireo nitora-bato an Jesosy, naran'izy ireo na izanaiza nandehanan Jesosy. De toeriny izy ireo zay zavatra tenenin Jesosy. Zany hoe mpanompon'Andriamanitra. Midika zany fa izy ireo mbola tsy nateraka indray. Na de efa nalala ny Baiboly ary. Halleluja. Ny hoe nateraka indray ianao de tariny fanahy masina. Maty ty nofonao ty. Tsisy zavatra irinao tsony amin'ity tany ity. Zay le hoe tariny fanahy ianao. Zay le hoe feno diloilo ianao. Zay ny tenenan'ny anjely hoe raha tonga loza amin'ity tany ity, aza kasina ho izy ny diloilo sy nina le anankiray. Ny diloilo dia ianao le feno ny fanahy masina. Ny diloilo dia ianao le feno le tenin'Andriamanitra. Ny diloilo dia ianao le diloilo io dia tsisy zavatra irinao tsony afa-tsy Jesosy. Halleluja. Zay le hoe maty ny nofonao. Maty le nofonao. Amen. Zay vao miditra ny lanitra. Amen. Tsy zavatra hoe etaetanao tsony manahaka ny olona mbola hoe miazakazaka ty miazakazaka ry. Mihinanao an Jesosy, tsy mihinanao an Jesosy, ataonao foana ny asany. Enjenanao an Jesosy zany ane nahazo ny mpianatra. Nokapohina fa fambaraka ao izy nahazo an'izy ireo noho ny fanarahan Jesosy. Fa fifaliana ao an'izy ireo le fambaraka nahazo an'izy ireo. Halleluja. Zany hoe tsy velona ho an'ny tenanao itsony ianao, fa velona ho an'i Jesosy. Amen. Mihinana ho an'i Jesosy. Maty ianao, maty ao amin'i Jesosy. Halleluja. Diny fahatelo amby folo. Ary tsy nisy niakatra ao any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka nanandratana Mose sy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy eto dia manambara an Jesosy izy. Manambara ny tenany izy eto an Jesosy. Manambara ny tenany izy ani Nikodimosy. Fa toy izao izy nitiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny zanalay tohana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Janiko amandininy fa 4:40 zany. Fa 5:40 zafady. Izay zany no resaka nataona Jesosy tamin'ny Nikodimosy. Ny sakana faharoa zany tsy avitanao ny antson'Andriamanitra io dia le nofonao io tsy maty. Halleluja. Mbola maniry ny zavatra amin'izao fiainan'izao ianao. Raha izao fiainan'izao ihany izy ny antenainao izy Petera dia mahantra indrindra ianao. Mahantra indrindra. Amen. Io zany mila tena hoe efa tsy manana faniriana intsony. Jeremia nisy fotoana naniry anambady fa tsy nanambady Jeremia. Raha tsy diso zay tsy nanambady izy. Tsy eken'Andriamanitra nanambady. Halleluja. Ka le antso zany atsoan'ny tompo atsika io. Mila atsika qualité.
mila qualité Jesosy. Aiza ho aiza ny qualité misy anao amin'izao fotoana izao, efa manaiky le antso ve anao ho isany ho tonga ameno le fepetra takin'Andriamanitra takin' Jesosy aminao. Voalohany indrindra tsoiny tompo ianao dia mila manaiky tahaka ny Jona natsoina nandositra izy. Aza mandositra ny antso etsoan' Jesosy ianao. Fa Andriamanitra tsy olombelona ho vazivazintsika, fa izay rehetra fafinao ihany no jinjainao. Tsy manaiky ianao androany, rapitso ianao mitondra ny vokan'izay. Amen. Satria tsy tsika mihitsy no mifidy azy fa izy no mifidy atsika. Dia mila qualité Jesosy rehefa nifidy ianao. Ekeo le antsony mba ho fidina ianao isany fidina atateraka le asa. Halleluja. Noho ninona tsy avitanao an'le asan'Andriamanitra? Noho ninona? Noho ny amin'le zavatra tianao, tsy foinao. Mila mahafoy ny zavatra rehetra rehefa manara-dian'i Jesosy. Ny faharoa, Nikodemosy dia mpampianatra teo amin'Israely, fantany tsara fa tsisy izy olona mahavita izao zavatra ataonao zao raha tsy avy amin'Andriamanitra ianao. Nahatsapa tena Nikodemosy, tsy tahaka ny mpanoran-dalàna ireo sasany sy ny fariseo. Dia nandeha nangingina izy nanantona an'i Jesosy satria izy te halala. Inona navalon'i Jesosy azy? Raha tsy ateraka indray izy nareo dia tsy mety amin'ny fanjakan-danitra. Dikan'izay zany andeha nofo foana izy ireo. Ny nofo izy sy ny fanahy dia misaraka ireo. Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy izy nareo dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan-danitra. Izay ateraky ny nofo dia nofo satria fantan'i Jesosy zany ny mpanoran-dalàna sy fariseo fa mandeha nofo be fotsiny. Ao amin'ny toeran'ny tempoly izy ireo manao asan'Andriamanitra izy ireo fa le nofon'izy ireo tsy maty. Halleluja. Io sakana faharoa ihany koa tsy avitantsika matateraka ny antso etsoan' Jesosy atsika. Amen. Mila maty tompoko ny nofontsika. Natan'izany ny fahatezerana, natan'izany ny fialonana, fiatsaram-belatsia, lolo-po, fankalana, tsy fitiavana. Eny rehetrarehetra reny. Manaraka izay le fitiavana izao toy izao nakaiky ohatra teo. Ny ramatoa any Amerika raha n'Andriamanitra ho any Afrika. Fa izy nanaiky, fa nakaiky ohatra mba handiniantsika tena hoe mety misy toerana ny raha antoko anao. Fa noho le liksabe sy ny fanananao tsy foinao. Amen. Fa le ramatoa nahafoy izy hatramin'ny vadiny satria vadiny tena tsy nanaiky. Misy tena hoe misy olona rehefa nompo an'Andriamanitra nanaiky an'i Jesosy dia le vadiny ohatra mbola amin'izao tontolo izao misy tena miady vonoany vadiny mihitsy. Io le hazo fijaliana entinao dia tsy maintsy manaiky ianao. Misy tena hoe tsy voan'ny trano mandeha ohatra le ramatoa na ilay rangahy mandeha manao mission dia noho n'iny matezina azy dia ahidiny any ivelany matory ivelany. Noho ny fitiavanao an'i Jesosy. Halleluja. Zany le hoe manaiky ianao zato isan-jato an'i Jesosy. Amen. Fa raha ianao mandeha ara-nofo na lalanao azy mandeha ara-nofo anao dia tonga vadinao tabataba dia ny anao ambony. Halleluja. Ny anao ny ambony indrindra mamaly an'io vadinao io. Mifamaly mifamango totohondry nefa ianao milaza fa nateraka indray. Mbola tsy nateraka indray ianao raha ohatra izany. Tsy nateraka indray ianao raha ohatra izany. Mbola mifamaly amin'ny olona tsy nateraka indray. Amen. Nahita antsika ny Jesosy ny famango totohondry tamin'ny olona. Ninona nataon'ireo ny fariseo sy mpanoran-dalàna azy hitora-bato azy. Inona nataony nandeha izy satria mbola tsy tonga ny fotoanany. Fa tsy nifamaly amin'ireo fa nanazava ny tenin'Andriamanitra no nataony. Nahita antsika ny Jona mpanao batisa namaly, tsy namaly ny mpianatra. Fa araka ny tenin'Andriamanitra namalin'izy ireo fa tsisy action. Zany hoe réaction fahatezerana. Amin'izay fotoan'izay mbola tsy maty ny nofonao. Fiatsaram-belatsia tsy mamela heloka amin'ny olona ohatra nanevatevanao. Mbola tsy maty le nofo. Amen. Reo daholo zany le sakana
dia ianao tsy manaiky ho amboarina, ianao tsy manaiky ho amboarin'Andriamanitra. Mila manaiky ianao. Eto Nikodemosy nangetaeta izy matona ny tany an Jesosy. Mba mangetaeta ve ianao hiala amin'ilay aranofo? Aranofo le fitiavana n'izao tontolo izao, ny fitiavana ny lamaody, ny fitiavana ny arena, reny rehetrarehetra reny sakana ho anao. Sakana. Amen. Omen'Andriamanitra foana io. Omeny fa le nofonao aloha mila maty. Zay aloha ny prioritaire. Mila maty. Hoe tsy izy tsony zavatra irinao. Tsy zavatra irinao. Fa rehefa ohatr'izay ianao mahafoy ny zavatra rehetra ho an'i Jesosy, dia hitan'i Jesosy amin'izay zay fonao zay. Hoe brise marina ny zanako. Tena efa tsisy zavatra iriny tsony ny teo ambony tany dia averin'i Jesosy aminao amin'izay. Zay Joba. Fa ny fiangonana ankehitriny, le arena aloha mamaiky azy voalohany. Le fitahina, le be dia be le nofo amin'izay tsy maty. Tsy maty le nofo. Dia hoe manompo an'i Jesosy izy miaraka amin'le nofo be. Le nofo benao ny mitarika anao. Fa tsy le fanahy masina. Amen. Zany tario fanahy masina zany iny. Tsy zavatra irinao tsony. Tsisy réaction tsony zany maty. Ahoana olona maty zany? Na troboninao antsy olona maty io tsy taraina tsony. Tahaka an'izany le hoe maty aranofo. Halleluja. Hoe misy manevateva anao, misy manao tsinitsina anao. Inona ny teny Jesosy? Raha misy mamelaka ny takolaka kavanana, meo azy koa ny ankavia. Zany ny maty aranofo. Tsy mare marary tsony. Tsy mahay resaka ianao dia hoe saotra Jesosy, misaora an' Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Fa tsy hoe na eny resaka ianao, zao nataony anazy zao. Le nofonao mbola tsy maty. Mitadiava aloha an' Jesosy. Afaty ny nofonao io. Halleluja. Maty aranofo ianao dia mamaly ianao, misy miteniteny ianao, lasa valianao any amin'ny Facebook ohatra, any amin'ny internet ohatra, mbola tsy maty le nofonao. Tadiava aloha an' Jesosy. Zay le teneny hoe ten'Andriamanitra omaly hoe miditra aloha ianao mifanatry an-tompo. Ianao mivavaka miditra mifanatry an-tompo io Jesosy manombo ny nofonao, manala. Dia maneke. Amen. Rehefa ianao feno ny afon'ny fanahy masina, io no esorin'i Jesosy voalohany. Reny toetratoetra madinidinika reny. Rehefa avy eo amin'izay, manomboka amin'izay Jesosy manala. Le ngezangeza amin'izay. Arakaraka zany. Ny fitiavam-bola, ny fitiavan-karena. Halleluja. Ny dirana amin'ny lanitra zany dia tsy mora. Ka zay zany le hoe, zay zany ny tiany tompo teneny hoe mila qualité izy. Mila qualité zany Jesosy. Hoe natsoina ianao zany dia mila qualité izy. Dia rehefa mamboatra anao izy zany, manamboatra anao, manala ny tsy anazy rehetra ao anatinao dia ekeo. Zay rehetra ampanaoviny ianao, zay rehetra takiny aminao tateraho. Tsy azotsika vazivaziana ny tompo zany. Hoe ty ataoko dia ty tsy avelako, ty alako, ty tsy alako. Tsy izay mihitsy. Amen. Ny tompontsika io rehefa miantso antsika dia tiantsika ho azy tanteraka. Fa tsy zavatra mbola tazomintsika. Ny fahatelo ohatra raisiko dia vavaka foitsika rehefa avy eo. Ny ato amin'ny mpitsara 520 tantaran'i Samson. Mpitsara 520 manomboka amin'ny 520 naran'i Jesosy. Dia hoy raha vehivavy taminy, nahoana ianao no nanao hoe tiako ianao nefa ny fonao tsy amiko tsinona. Efa namitakainy 3 ianao izay, ka tsy mbola nilazainao tamiko ihany izay toerany herinao lehibe. Eto dia Dalila no niaraka tamin'i Samson. Samson ndray Samson ndray zany nenazy dia natsoin'Andriamanitra izy
ary ny heriny dia teo amin'ny volony. Efa fantatsika tantaran'i Samsona. No amasinina koa izy tany ekipon-dreny. Eto Samsona natanteraka ilay mission nandrahan'ny tompo azy. Tanteraka nandeha izy hanomboka hanao mission efa no satria ny nitondran'Andriamanitra azy dia hiady ho an'ny Israely ho an'ny fireneny. Satria nampijaly niady tamin'ny Jafady niady tamin'ny Filistina. Satria nampijalin'ny Filistina ny Israely tamin'izany fotoana izany. Dia ny zanak'Israely niala tamin'Andriamanitra. Dia noho zany ny tompo tsy niainao an'izy ireo. Fa rehefa nitaraina zany zanak'Israely satria nijaly loatra mpijalin'ny Filistina, dia nisafidy izy any Samsona andeha hanafaka ny zanak'Israely amin'ny tanan'ny Filistina. Halleluja. Dia nefa ny olana teo amin'ny Samsona nandeha izy efa nanomboka satria rehefa izy nentin'Andriamanitra nanambady an'izy le ray voalohany. Izy le vadiny voalohany iny. Tsaiko fa any amin'ny tanànan'i Israely isan'ny anarany Jesosy. Tsy voatena tanarany satria trano vadin'ny Samsona ihany tenenina eto. Ia, dia le vehivavy voalohany le vadin'ny Samsona dia efa avy amin'Andriamanitra. Raha mamaky tsika n'le mpitsara toko faha 4:7. Vady avy amin'Andriamanitra satria mba hatanteraka lay mission ny Samsona amin'ny Filistina, amon'ny Filistina. Zany hoe efa nanaiky le mission zany Samsona eto efa nanomboka nanao le mission. Fa teo ampanataterana le mission zany Samsona no tsy nitandrina. Halleluja. Tsy nitandrina ka tafalatsaka tamin'ny vehivavy izay tsy avy amin'Andriamanitra dia niaraka tamin'ny Dalila ay fandrika ny fahavalo izay anapotehana ny herin'ny Samsona tao anatiny. Dia io le Dalila io le fanahy zazavavin-drano izay namitaka any Samsona. Rehefa nanontany Samsona izy araka ny teny vakitsika teo, dia ianao tsy tiana, tsy manambara ny marina izy anirinao. Mitandrema antsika eto zany dia efa manomboka eo tokoa zany fahatelo hoe manatanteraka le mission anao, le asany atsony tompo anao, dia mila mitandrina ianao rehefa eo. Amen. Fa tsy izay zany tena tsy kodresako maly hoe tsy izay rehetra tenenin'olona dia ho herinoinao, arahanao ary ho ambaranao. Amen. Eto izy nanambara le sekreny tamin'ny Delila, ny amin'ny heriny tamin'ny volony. Tonga Satana satria Filistina dia hoharina amin'ny Satana. Nanapaka ny volony, nanapaka ny heriny tao anatiny, niala ny herin'ny Samsona. Amen. Tsy tonga hatrany amin'ilay mission efa manatanteraka le mission izy, fa tsy tonga hatramin'ny farany. Amen. Mila mitandrina zany tsika. Halleluja. Andriamanitra na dia omeny atsika io heriny io, raha tsy haitsika mitondra an'io dia miala izy. Amen. Samsona eto dia efa nandeha fotsiny amin'izao fa manana hery, dia lasa izy niaraka amin'ny Delila nefa hafa ny tanjona. Mila manana le fanahy fahalalana, fahazavan-tsaina, fahendrena tena important ilaitsika. Efa nazavaiko ireny tany ten'Andriamanitra teo aloha. Le fanahy fahalalana, fahazavan-tsaina, fanoloran-tsaina avy amin'ny fanahy masina, le fanahy fiton'Andriamanitra.
tsy ho tonga any amin'ny mission iantson'Andriamanitra anao mihitsy ianao ratsy feno an'ireo, ratsy feno, ratsy zay ianao eny antenatenany ianao verin-dalana, tsy mora an'ilay lalana tery, eny antenatenany ianao misy atako satria le devoly tsy ho faly mihitsy mitady lalana foana. Mila mitandrina. Le voalohany niteneniko teo dia resaka hoe le tsy fankatoavana aloha, le antsony antson'Andriamanitra dia manday ianao, iny Andriamanitra mihitsy mikapoka anao. Ny faharoa dia le resaka raha nofo tsy foinao, dia le Nikodemosy teo, sady manompo an'Andriamanitra ianao mandeha ara-nofo mandeha ara-panatsia. Ny fahatelo eto dia efa manatanteraka anao le asan'Andriamanitra dia latsaka rehefa avy. Amen. Manomboka eny am-pandehanana ianao nalatsaka ny Samsona dia resaka vehivavy, ary tsy nitandrina izy. Andriamanitra zany tsy miteny atsika fa omeny le fanan'Andriamanitra dia jereny hoe hainao ve mitondra an'ireo fanahy ireo ao anatinao. Halleluja. Zay ny tenenako antsika omaly, tsanao mpanao batisa ary dia gaga ihany hoe Jesosy marina ve ty tonga ty sa ahoana? Nahoana zany ho tonga ty an-tranomaizina nefa izy Jesosy eo. Jesosy tsy teny mihitsy hoe ndao fa tsy no tsy ampidinareo an-tranomaizina io, no tsy maintsy zaina toetra anao amin'le asa metrany tompo anao. Ny zaina toetra kosa amin'izany hoe hoainy ve mitondra le hery ao anatiny. Amen. Eto izy dia nandeha fotsiny amin'izao dia tsy nisy fanontaniana an' Jesosy an'Andriamanitra any ka niditra Satana. Efa niteny izy nanambara ny sekreny azon'ny Filistina amin'izay. Amen. Rehefa tsika manara-dia ny tompo zany ka anisany ianao efa nofidiana tonga amin'le antsony atao ny tompo anao, mitandrema, mitandrina. Satria Samsona eto avy namono Filistina be dia be, dia aorian'ny fandraisena azonao mila mitandrina, fa eo Satana tady andavo anao mitady moa satria amaly izy satria tsy faly. Halleluja. Amen. Miteny zay aho omaly hoe mila mitandrina atsika mandroaka devoly, mandroaka devoly satria mitady kendrotoana Satana. Teto latsaka Samsona, tratrany amin'ny kendrotoana Samsona teto tany an-tranomaizina ny hafarany, lasa nanompo indray izy any Filistina. Fa Andriamanitra nefa namerina n'le heriny indray nitsiry le volony, dia izy nandrodana ny Filistina rehetrarehetra, namindra fo tamin'ny tompo. Amen. Ka zay zany le hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana, tsy azo tsika vazivaziana izy, na amin'io heriny omeny atsika tsy azo vazivaziana izy, hitondra atsika zay tiatsika hitondrana azy. Raha ohatra ka efa tonga amin'ny tany, ohatra zao efa tonga amin'ny tanjona hitondran'ny tompo anao ianao, efa tonga amin'le mission ianao, efa tonga amin'le asa ianao ka tsy mitandrina, ho lavo ianao un jour. Halleluja. Aoka atsika ho tahaka ny Davida zao, mana exemple ny Davida foana satria Davida teo atongotra ny tompo foana. Davida nibebaka foana, Davida ny zavatra ataony dia manontany an'Andriamanitra foana. Halleluja. Raha vao tsy zay ianao mandeha merin'ny tenanao. Halleluja. Dia zay le nofo, le nofo tsy akasitran'Andriamanitra nefa le nofo be. Sady an' Jesosy ianao mandeha ara-banahy no mandeha ara-nofo, sady mijangajanga anao no mandeha ery mitana micro manao asan'Andriamanitra. Tsy mety mihitsy na nirodina ankaviakavana na nazava toy nanao tsy eken'Andriamanitra. Nisy fotoana za tamin'izay zao tao anatin'ny tokantrano maso, dia mbola maro zavatra tsy fantatro tao anaty baiboly, dia za zany nieritreritra hoe rehefa mitana lehilahy tokana dia tsy fahotana. Zay ny zavatra tao anaty saiko, tompo mahita. Halleluja. Le izy ty zany tsy izay ke, fa tsy azo tao manao firaisana alohan'io fanambadiana. Dia rehefa nandrain'i Jesosy ianao dia miandry zay sitrapon'ny tompo. Zay zany le izy, miandry zay sitrapon'ny tompo ianao.
dia za tamin'izany tena mafana, tena hoe mandeha mitory isatrano mitondra le ankizy namako, ataontsika andeha tory isatrano mandeha isatrano zay mampandroso anay. Halleluia, zay mampandroso anay mandeha isatrano zay misy ny mampandroso, misy ny tsy mampandroso. Halleluia, dia tena mafana zao mahasan'ny tompo, nefa za anatin'ny tokantranomasy zao. Un jour misy fotoana amin'izay dia zay rehetrarehetra ao anatin'le gropy samy tokantranomasy daholo. Zay le hoe jamba mitarika jamba, tsy maintsy maty ny nofontsika vo afaka atsika mitondrako an'le afatra amintsika, vo afaka atsika zany manao ny asan'Andriamanitra. Aza maimaika anao asan'Andriamanitra mbola tsy maty ny nofonao. Ny olona rehefa tsy ao anatin'izany jereo nge Samsona nefa mbola lava. Ry Solomona efa navita tranon'Andriamanitra, nandeha lavo. Halleluia, satria izy tena hoe lalanao andehanatra tery dia mila mitandrina amin'ny rehetrarehetra. Na dia efa hoe tonga ianao, efa hoe tena hoe masina be, marina be, tsisy masina sy marina be zany, fa mila mitandrina foana ianao amin'ny famindra amin'ny ataonao rehetra. Halleluia. Ny premier niveau le niteneniko teo mbola hoe tahaka ny Jona teo hoe irany Jona efa voafidy ho mpaminan'Andriamanitra, fa izy aloha mbola tsy nahavita nanda izy andeha ny Niniva. Firenena lehibe zay mbola andeha tongotra 3 andro. Fa tonga ny kapoka an'Andriamanitra, zay le maha hoe tsy azo vazivaziana azy. Ny faharoa eto Nikodemosy nanontany azy le amin'ny hoe ahoana ihany dirana amin'ny fanjakan'ny lanitra re. Tsy maintsy ateraka indray ianao dia le hoe maty ny nofonao, maty ny nofonao. Ny fiangonana ankehitriny tsy maty akory ny nofo, tsy maty akory ny nofo mitana micro eny amin'ny alitara manao asan'Andriamanitra. Nefa jereo tsara tamin'ny andron'ny Mosesy, raha tsy diso le anankiroa nitondra afotsy izy teo amin'ny alitaran'Andriamanitra, fa eo no eo ny vonoan'Andriamanitra. Andriamanitra retoko tsy azo vazivaziana. Ankehitriny mety mbola manana fotoana ianao, mbola misy fotoana matoa mbola omen'i Jesosy fotoana ianao, mbola hibebahanao sy hiovanao. Halleluia, tsy azo tsika atao mihitsy mitondra afotsy izy eo amin'ny alitaran'Andriamanitra. Sady an'izao tontolo izao anao no an'i Jesosy, sady tokantranomaso ianao no manao asan'ny tompo, tsy possible mihitsy. Sady mampirafy ianao manao asan'Andriamanitra, sady miady amin'ny olona ianao, hiadinao daholo ny olona rehetra dia hoe manao asan'ny tompo ianao mpanompoan'Andriamanitra. Tsy maty ny nofo amin'izay fotoan'izay. Halleluia. Eto koa Samsona efa hoe mpanompon'Andriamanitra, efa nanaiky natoka amin'ny misiony, fa ny tsy fitandremana koa teto. Dia lavo izy ny friariana daholo tafiditra tato. Ny riaria fa feno herin'Andriamanitra. Mila mitandrina zany fanarahantsika ny tompo. Dia tamin'izay fotoan'izay zany rehefa za tonga amin'izay zany, satria izay rehetrarehetra to zany tokantranomasy daholo manao asan'ny tompo, dia za tamin'izany tena hoe mafana. Tsika tena anao fiangonana mihitsy, tsika tena nangana fiangonana sisa. Efa tsy avy amin'Andriamanitra dia foanana, satria ny nofo mbola tsy maty amin'izany. Halleluia. Tonga amin'izay nisy fotoana nitory ten'Andriamanitra le vehivavy. Rehefa nitory an'ilay ten'Andriamanitra dia momba ilay fijangajangana tao anaty baiboly nitoriany hoe avy anatin'ny fijangajangana izy, tsy tadidiko teny inona no meny tamin'izay. Ny fanazavany tamin'izay dia hoe avy anatintsika mijangajanga dia tsy afaka manao ny asan'Andriamanitra. Dia tamin'izay ihany koa nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray, tantara aminy zany dia izy niteny hoe tsy azonao atao mihitsy izy manao asan'Andriamanitra, anangana inona izy raha mbola anao atao fijangajangana ianao. Ny hariva ny tontolo ny hariva tsy natory mandra-parainy andro. Hay za ty tsy mety, mbola tsy mety ke za miaraka amin'ity olona ty za nieritreretra hoe mitana olona tokana dia hoe iny zany no tsy mampaninona.
hoe lehilahy anankiray zany fa tena io tsapanao, tena tsapanao hoe ny tompo miteny zany, miteny Jesosy. Rehefa tsy eken'ny tompo zay, rehefa tsy izy dia tsy izy, na iodina kaviana kavanana ianao fa ianao mandray décision. Dia anjaranao amin'izay misafidy satria Jesosy tsy manao forcé, Jesosy tsy manao forcé antsika zany, fa anjaranao mandray décision hiala sa tsy hiala. Amen. Jesosy tsy manao forcé mihitsy. Satana no tonga dia miditra dia mandravarava dia manao izay tiany atao, fa Jesosy tsy maintsy miandry izay fanapaka-hevitrinao, izay décision-nao. Teo amin'izay rehefa fantatro zany hoe ay zany tsy sitrapon'Andriamanitra, tsy avy amin'Andriamanitra zany ty miaraka amin'ny olona ty zany aho tsy mety. Teo antadantava ny tompo hoe afao aho fa tsy vitany heriko. Dia nanafaka ny tompo tamin'ilay olona, afaka tsy niaraka amin'ny olona tsony. Zay vao fantatro amin'izay hoe ay tsy, rehefa tsika nandray Jesosy namonjy amin'ny fiainantsika zany dia tsy azo atao manao firaisana alohan'ny fanambadiana raha tsy vady avy amin'ny Jesosy. Teo vao fantatro hoe ay tsy nety le natao. Amen. Ka io zany ianao tsy maintsy brisen'Andriamanitra, ianao tsy maintsy esorin'i Jesosy zay tsy izy rehetra, tsy maintsy alaina reny, tsy maintsy ongotana reny. Amen. Halleluja. Misy ihany koa mpanompon'Andriamanitra efa fatan'izany marina, dia le olona mbola fatany tsara hoe mbola tsy tokony omena andraikitra, efa omena andraikitra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, nefa fantatro io olona io mbola mandeha ranofo be, mbola tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mila mitandrina zany na ny olona fiditsika. Halleluja. Na ny olona fiditsika hanao ny asan'ny tompo. Zay nahatonga le nitondra le lehilahy anankiroa nitondra afo tsy izy, tsy tadidiko ny anarany iny, nivonoin'Andriamanitra eo eo, ny zanak'Eli dia i Fesiasy izy anga iny. Izy ireo manao asa fanompoana tao amin'ny tranon'Andriamanitra. Zay ne matezitra n'Andriamanitra ny fiangonana ankehitriny. Satria ny teo ihany ny verina, ny teo ihany ny verina io satria mbola Satana ihany miditra io. Halleluja. Le izy nanakorota ny fiangonana Israely fahiny, mbola izy ihany miditra ankehitriny manakorota ny fiangonana ihany koa. Manimba le fiangonana mba ho tafalatsaka ny fiangonana amin'ny fandehanana ranofo be fotsiny amin'izao. Dia ny zanak'Eli mpaminany, ny Eli mpaminany tao amin'ny tranon'Andriamanitra, dia izy ireo manao le fanatitra, dia le fanatitra voalohany indrindra zareo maka le fanatitra zany hoe tsy nandeha araka le fitipoka zany izy ireo, nefa zanaka mpaminany. Zay natezitra n'Andriamanitra ny Eli, ka jamba Eli tamin'izay fotoan'izay. Ary Samuela no fidian'Andriamanitra satria Samuela no tao an-tranon'Andriamanitra, no fidian'Andriamanitra ho mpaminany ny solon'ny Eli, fa tsy le zanany mihitsy. Io tsy isaka tranotrano amin'ny Jesosy, tsy isaka tranotrano hoe ty zanako dia ty no andova, ny ty no zao any amin'izao tontolo zao nohatra zany. Fa rehefa amin'ny Jesosy tsy izay tsony, na ty zanako ty, satria ty koa dia izy napetrako amin'ny plasiny satria mahay mihira, izy no ataoko mpihira eto. Satria ty cousin-ko ty mahay mitendry gitara na ohatra mitendry orga, dia izy no apetrako eto. Fidina avy amin'Andriamanitra, Andriamanitra no mifidy an'io, fa tsy tsika mihitsy. Izy no mametraka azy ianao miteny aminao hoe ity no mpitendry, ity no mihira eo amin'ny altarako. Halleluja. Ankehitriny ny fiangonana tsy zay. Efa mahay mihirahira dia efa apetraka eo amin'ny manao miditra choral. Rehefa avy eo amin'izay izy satria tsy avy amin'Andriamanitra le olona, ohatra raisy koatra na lehilahy na vehivavy, fa zita feony fotsiny heninao dia hoy ianao hoe mahay mihira izy. Kanefa le feony tsy avy amin'Andriamanitra fa ohatra hoe Sirène des eaux mampihira azy, tonga amin'ny choral amin'izay izy. Manakorotana amin'izay ny ataonao satria tsy no fidian'Andriamanitra hiditra eo izy, mitondra afo tsy izy. Halleluja. Amen. Andriamanitra tompo tsy azotsika vazivaziana amin'io tranon'Andriamanitra io, amin'io altaran'Andriamanitra io, amin'io fiangonan'Andriamanitra io. Tsy azotsika vazivaziana Andriamanitra, ka zay tiantsika atao no atao, zay tiantsika hitantsika fa metimety amintsika no apetratsika ao tsia. Halleluja.
Ary tsy ny olona rehetra no ataon'Andriamanitra anamboatra anangana tempoly ankehitriny fiangonana, manangana fiangonana etsy, manangana fiangonana etsy. Jereo Davida fanoraran'Andriamanitra mihitsy tsy nanangana tempoly, fa ny zanany no nanangana tranon'Andriamanitra ho azy. Haleluya. Zany tranon'Andriamanitra zany eny masina. Zany tranon'Andriamanitra tsangatsika zany eny masina. Ka izay rehetra atao ao dia tokony olona avy amin'Andriamanitra, olona efa maty ara-nofo, olona mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha tsy izay mandoto ny alitara rehetra anankiray fotsiny ampidirina ao ka tsy nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny rehetrarehetra mandavo ny rehetrarehetra iny. Haleluya. Ankehitriny ny fiangonana ampidirina ao izay tery ny hiditra. Olona androany vao nandeha niditra amin'io fiangonana io efa atao batisa. Tsy fantanao akory le olona, tsy fisy fanontaniana an Jesosy. Amen. Ataonao batisa amin'izay rehefa avy eo amin'izay mipoaka amin'izay le zavatra mbola hitanao izy misotro toaka ery, hitanao izy mampirava ery voataitra anao. Andriamanitra tompoko tsy azontsika vazivazy satria tsika samy mijinjana vavitika. Ho adin'Andriamanitra ianao mpanompon'Andriamanitra mampiditra ny olona ao tsisy fanontaniana an Jesosy. No sady le olona tonga ao samy adinina daholo ny tsirairay. Haleluya. Olona tsy destiné akory hiditra anao ny asan'Andriamanitra ao aminao ohatra. Nefa fampandraisinao micro. Alitara zany masina. Jereo le alitara le fiaran'Andriamanitra. Jereo fikarakarana an'izao ny zavatra nididitsy ny fitsipaka napetraka an'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ny tokony atao ao. Ankehitriny izay tia hanangana manangana. Izay tia hametraka tianao fiangonana fiangonana. Any amin'izao tontolo izay no ohatra zany. Anangana orinasa anao manao demande sasa dia mitsangana. Tsy izay akory ny amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy olombelona. Andriamanitra masina. Io fiangonana ataonao atsanganao io mila ary fitarian'ny fanahy masina ao na re fiangonana itsangana. Haleluya. Ny olona rehetra hipetraka ao anao ny asa ao mila fantatra ao tsara hoe avy amin'ny Jesosy. Fa raha vao misy anankiray mitondra hafitra izy dia ny rehetrarehetra arodan'Andriamanitra eo. Arodana. Haleluya. Tezan'Andriamanitra tamin'ny Elia satria ireo zanandreo nanimba zavatra maro tao. Iza no fidin'Andriamanitra Samuela. Mifidy olona hafa Andriamanitra rehefa avy. Tsy ho tanterakanao mihitsy le asa sy le asa mpanaovana sy ny trano atsanganao asain'ny tompo ampanaovana anao rehefa tsy mitandrina, rehefa tsy mitandrina, rehefa tsy manontany an Jesosy. Haleluya. Izay tianao atao dia izay tianao atao. Tsy atika io trano io fa an Jesosy. Zany hoe Andriamanitra zany izy no mitarika an'io fiangonana io. Izy no lohan'ny fiangonana. Ka raha ataontsika lohany ary Jesosy amin'ny fiangonana io. Nefa tsika tsisy fangatahana amin'ny Jesosy hoe ty ve kenao Jesosy ho mpiandraikitra ato. Ty ve kenao Jesosy ho mpitambola. Ty ve kenao Jesosy ho mpitarika ny korala. Ty ve kenao Jesosy ho mpampianatra ny zaza madinika eto. Ty ve mila antaninao tsirairay avy amin'ny Jesosy ve sa tsia. Raha vao misy ray diso ray pa fotsiny eo. Haleluya. Ny rehetrarehetra hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Zanak'Israely raha andeha ho izy ireo andeha anady resy. Satria nahoana? Misy anankiray anao zavatra tsy nety. Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana to. Haleluya. Mila mitandrina mpaha rehetrarehetra. Na ianao efa ao anatin'izany ka efa nangana tranon'Andriamanitra, mitandrema antanio an Jesosy, atsaka sy andavany, hatramin'ny beza, hatramin'ny zedy, antanio an'Andriamanitra. Haleluya. Ny olona apetraka ao, ny olona hitarika ao. Ny faharoa rehefa anao asan'Andriamanitra anao, dia antanio tsara an Jesosy, maty tsara ve ny nofinao alohanao anaovanao ny asan'Andriamanitra. Fa tsy hoe rehefa te hananganao dia anao dia manao. Na nanao koa ianona dia anao koa za.
Haleluia. Amen, amen. Ka mitandrema zany tsika satria tsy azontsika vazivazina ny tompontsika eo. Haleluia. Tsy azontsika vazivazina. Sarotiny izy amin'ny asany. Sarotiny izy amin'ny asany. Mila olona qualité Jesosy. Mila olona qualité. Qualité ve anao? Efa mba manaraka ny didiny ve anao? Sa zay tianao ataonao atao. Ohatra fotsiny fitsipoka anankiray efa tsy vitanao. Dia ataon'ny tompo ahoana ampiasanao? Ohatra fotsiny raisiko ohatra hoe za moa zany zavatra misy no lazaiko. Ohatra amin'ny tranon'Andriamanitra amin'ny fiangonana anankiray. Anjaranao ohatra manadio fiangonana isaky ny sabotsy. Tsy vitanao, sabotsy anao mahavita. Sabotsy herina ianao, ianona tokony anao koa. Sabotsy manaraka anao, zaho foana manao izy reraka. Première fois ijereny Jesosy anao anadio trano fiangonana tsy vitanao. Haleluia. Deuxième fois ohatra, raisiko ohatra. Asaina mitarika anao ohatra. Misy fotoana zany rahanareo. Dia anjaranao mitarika isaka talata ohatra. Haleluia. Ina nefa efa tsy vitanao. Haleluia. Marina fa mety misy zavatra maha-occupé anao zany tsy mandany zany. Satria tsika olombelona ihany. Fa Jesosy zany mila zavatra précis. Mila fakatoavana. Mila fanarahana azy. Mila fakatoavana. Mila fanajana. Haleluia. Reo zany le jereny Jesosy atsika tsikelikely. Amen. Amen. De arakaraka an'iny zany nijereny Jesosy anao. De arakaraka ny fakatoavanao. De eo ny sondratan anasandratany Jesosy anao. Hoe efa mahatoky anao amin'ny kely de mahatoky anao hatramin'ny lehibe. Haleluia. Amen. Mila mahatoky zany ianao. Haleluia. Takan'izay ihany koa ohatra ny fotoana ny lera. Io daholo zany jereny Jesosy. Tsy azontsika zany atao tsirambina amin'ny zavatra rehetra zany. Fa mila katoavitsika. Na hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe. Amen. Hatramin'ny kely efa tsy vitanao dia ireo miteny tsy vitako le izy. Haleluia. Amen. Aleo mitsotra anao miteny zany hoe tsy vitako le izy. Haleluia. Satria Andriamanitra dia mijery atsika satria izy mila qualité. Mila qualité aminao. Ka tanterao zany ny antso etsy ny tompo anao. Tanterao atsakany sy andavana. Na tsoina anao ny fidina anao maneke ataovy. Na iza antsony anao ny toerana metrahany anao. Aza mijery hoe za zany na tsoina ataon'ny mpanasa trano. Aza mijery an'izany. Fa hatramin'ny kely no ijeren'ny tompo anao. Dia hatramin'ny kely anekenao na nandratan'ny tompo anao. Mety ataon'ny mpanadio fiangonana anao maneke. Haleluia. Mety anao mpandray olona ohatra hoe ambany plasy ametrahan'ny tompo anao ekeo. Haleluia. Fa ao anatin'ny fanekenao azy tanteraka anao nandratan'ny tompo anao tsikelikely. Haleluia. De maneke ombona ny nofinao. Maneke. Haleluia. Fa tsy izy le tenako to sady manao miasan'Andriamanitra eny miatara ianao sady mbola ao sady mbola mangalatra, mbola mifosafosa, mbola mandaindainga. Marina fa tsika mibebaka rehefa zay fa misy tena efa fiainanao le izy tsy maty akory, tsy misy fitadiavana an' Jesosy, tsy misy fitadiavana amin'ny fanahy masina, tsy misy fanatry amin'ny fanahy masina. Tsy manaika amboarina mihitsy ianao de lasa ianao efa manao asan'Andriamanitra ire. Tsy maintsy brisena aloha ianao. Haleluia. Tsy maintsy brisena. Haleluia. Jereny tompo zay no vao afaka manao ny asan'ny tompo. Vita zay rehefa vita koa zay manomboka mandeha anao manao mission anao amizay. Tanteraka mission mitandrina amizay koa rehefa eo. Haleluia. Mitandrina mba ahavitanao hatramin'ny farany. Fa na Elia efa antitra na vita Elia fa nohony amin'ny zanany. Haleluia. Eny Elia tena nakatoan'Andriamanitra mpaminan'Andriamanitra izy. Samuel no nasain'Andriamanitra nisolo azy fa tsy ny zanany.
satria ny zanany no zavatra tsy mety tsy neken'Andriamanitra. Halleluia. Mba ho qualité zany tsika natren'Andriamanitra ary tsy hamazivazy ny asany. Tsy hamazivazy ny asany satria mila olona matotra Jesosy. Matotra zany sarony hoe qualité le tenentsika teo. Tsako manazava zay hoe qualité zany matotra ara-panahy, matotra amin'ny toetra, matotra amin'ny asa. Amen. Fa raha tsy zay ianao mandeha fotsiny amin'izao zay tianao atao dia lasa mamazivazy an'Andriamanitra. Fa izay rehetra ataonao ihany no jinjainao, izay rehetra ataonao ihany no hitsarananao. Amen. Ivavaka atsika, mangataka ny fanahy masina atsika. Rehefa avy mangataka ny fanahy masina atsika, mibebaka atsika. Raha anisany ianao zany tsy nihaino, tsy nakatoa, tsy nanaiky ny antso ny atsoan'ny tompo anao, dia mibebay ianao. Ihany koa ny nofinao mbola tsy maty, mibebay ianao. Nanao asan'ny tompo ianao, nefa mbola mifanao zao tontolo zao, manao asan'ny tompo ianao, nefa mbola ao anatin'ny tokantrano maso. Tsaro fanadinan'ny tompo anao zany, dia mibebay ianao. Mba ho maty tena hoe hiala amin'ny tanteraka amin'ny fitiavana zao tontolo zao, fitiavana vola, fitiavana reny, fitiavana rendra zany mila miala, mila maty. Ifonao amin'ny Jesosy raha mbola ao anatin'izany ianao. Ifonao ihany koa raha ohatra ka efa manara-dian'i Jesosy ianao. Mba nara-dian'i Jesosy ianao nefa tsy mitandrina. Satria tsika rehefa manaraka an'i Jesosy indraindray tafalatsaka. Za tsy mandany zay hoe indraindray rao tafalatsaka. Fa mitandrema. Dia bebao amin'ny Jesosy. Rehefa hoe tonga efa hoe mety efa manao asan'Andriamanitra ianao, nefa tafalatsaka, beba amin'ny Jesosy. Tahaka ny Samson tafalatsaka. Halleluia. Dia aorian'izay tsika mangataka ny ran'i Jesosy, aorian'izay tsika mamarana ny fotoana. Amen. Iny raha inay tsara indrindra any an-danitra ao, mangataka ny fanahinao masina izay. Ny fanahinao masina no hidina eto Jesosy hitondra anay amin'ny fibebahana. Ny fanahinao masina Jesosy hitarika anay amin'ny fibebahana. Ento amin'ny fibebahana izay fanahy masinao. Ianao le fanahy mampibebaka, ianao le fanahy mitondra anay amin'ny fibebahana ary manome fotorotoro anay, meo fotorotoro izay fanahy masinao, meo fotorotoro izay fanahy masinao, ankatoavanay ny afatra rehetra izay nolazainao teo. Jesosy malalo, ampianaro izay, ampianaro foana izay, anary foana izay Jesosy ao, satria maro zavatra tsy fantatray, maro zavatra tsy hainay. Tompo malalo, ianao dia Andriamanitra tsy azo vazivaziana tokoa, fa izay afafinay no jinjainay. Ka mangataka Tompo ny fanahinao masina hidineto, hitarika anay, hitondra anay amin'ny fibebahana, hitondra anay amin'ny fibebahana. Misaotra Jesosy ao. Halleluia. Ankehitriny izay Jesosy ao dia hibebaka anantona anao, mifona manokana Jesosy ao ny amin'ny asa izay nampanaovinao ahy. Raha tafalatsaka Jesosy amin'ny asa izay fanandrahanao ahy, mifona Jesosy ao. Mifona Jesosy reny andalana tafalatsaka amin'ny lainga, amin'ny fitsiridana, amin'ny avinavina, amin'ny friarehana. Mifona Jesosy ao. Fona eto anatrehanao Jesosy ao. Tiovy a Jesosy ao, sasao a Jesosy ao, miverina aminao, mibebaka Jesosy ao, mibebaka eto anatrehanao. Avaozy indray ny fifandraisako aminao Jesosy ao, avaozy indray ny fifandraisako aminao Jesosy ao. Raha ohatra ka nanao ny asanao tsy amin'ny fahamarinanao, nanao ny asanao a Jesosy ao tsy amin'ny izay nilaivanao ahy, mifona Jesosy ao, mamindrafo amiko. Mifona ihany koa Jesosy ao ny amin'ny nofoko. Raha ny nofoko mbola tsy maty, raha ny nofoko mbola tsy maty, nefa maimaika izay manao ny asanao, maimaika izay Jesosy ao manao ny asanao, nefa ny nofonay mbola tsy maty amin'ny fahatezerana, mbola tsy maty amin'ny friarehana, mbola tsy maty amin'ny fosafosa. Mifona Jesosy eto anatrehanao, satria izay dia ny nofonay no mitarika nefa tsy ny fanahinao. Ka mibebaka eto anatrehanao Jesosy ao. Raha mbola ao ny fitiavam-bola, raha mbola ao ny fitiavan-karena, raha mbola ao ny fitiavana ny fiahina amin'izao fiainana izao, mifona Jesosy eto anatrehanao, mibebaka eto anatrehanao Jesosy ao. Mba ho tariny fanahinao izay, mba ho tariny fanahy masina izay, mba ny fanahinao masina hitarika anay. Ka ho ateraka indray izay Jesosy ao, ka ho maty ny nofinay, ho maty ny nofo rehetra Jesosy ao.
aoka zay saintsaina foana ny zavatra any ambony ianao fa tsy ny zavatra ety an-tany ka raiso ny fibebahana ho entinay Jesosy ny fifonana entinay Jesosy Tompo malalo mila kalite tokoa ianao mila olona matotra ianao ka raha nanao ny asanao zay Jesosy amin'ny tsy fahamatorana raha nanao ny asanao zay Jesosy amin'ny altaranao tsy nandiaraka ny sitraponao dia mifona Jesosy mifona dada malalo mamindrafo mifona ihany koa Jesosy malalo ny amin'ny antso ny atsonao anay tsiraray avy raha tsy tonga amin'izany antso zany zay raha tsy nanaika an'izany antso zany zay fa mbola tazomina ihany Jesosy ny zavatra dia sainao ialanay ny zavatra sainao ngotana aminay nefa zay Jesosy tsy mahafoy mifona Jesosy mifona dada malalo manomboka zao zay anaiky manomboka zao zay akato satria Andriamanitra tsy azo azofazina ianao Andriamanitra tsy azo azofazina ianao ary tsy olombelona ianao ka andainga ka mifona Jesosy mifona Jesosy mifona Jesosy tsy makatoavana ny antso atsonao anay tsy makato ny antso izay tsy makato ny antso ny atsonao anay Jesosy ndraindray tsy fantatray ndraindray zay tsy manontany ianao akory Jesosy ndraindray zay mandeha mieriny tena anay Jesosy mifona dato mifona Tompo malalo mba tsy hiala-ny fahatezeranao zay mamindrafo aminay dato mamindrafo aminay Jesosy malalo tsy mendrika izay Jesosy mandoto ny fiangonanao izay mandoto ny altaranao zay Jesosy mamindrafo Jesosy mamindrafo aminay dada malalo halleluja fona Jesosy fona Jesosy aoka ho maty ny nofona rehetra Jesosy aoka ho maty ny nofona rehetra Jesosy halleluja halleluja kataka ny ranao zay Jesosy ny ranao anadio anasanay ny ranao manadio manasanay lay rano zanak'ondry tsisy lema lay ranao Jesosy tety anasanay nadio anay amin'izao fotoana izao mba azonay famindrapo famelan-kelokavy aminao rano Jesosy manadio anay manombo ny nofonay rehetra rano Jesosy ongoty esoa Jesosy ny asan'ny nofo rehetra mba ny fanainao masina hitarika anay rano Jesosy korina anatinay rano Jesosy manadio anay manasa anay rano Jesosy manala ny nofo rehetra manala ny tsiavy aminao rehetra manongotra ny tsinambolenao rehetra rano Jesosy korina amin'izao fotoana izao ranao Jesosy manadio anay manasa anay rano Jesosy diovy amin'ny ranao ihany koa Jesosy ny altaranao ny fiangonanao Jesosy maneran-tany zay rehetra mandeha tsy araka ny sitraponao Jesosy aoka ny ranao itete ny ranao anadio Jesosy satria maro mitondra afitsy izy eo amin'ny fanatrehanao maro mitondra afitsy izy eo amin'ny fanatrehanao rano Jesosy manorotoro mandrava ny tsizy rehetra mandrodana ny tsizy rehetra rano zanak'ondry rano Jesosy halleluja amin'izao fotoana izao tika ngataka ny afony fanay masina ngatao ny afony fanay masina hidinao anatinao ngatao ihany koa ny dililon'ny fanay masina halleluja angatao ihany koa hitsokanao ny fanay masina alohany androantsika ny asan'ny devosa asan'ny maizina rehetra satria izaho teo zao dia nahita maritana ngezabe maritana dia asan'ny sorcellerie maritana dia caméra mijery ny fiainantsika mijery zay rehetra ataontsika amena ray mandeha zao nahita maritana ngezabe dia maritana za mihitsy nanitsakitsaka azy halleluja dikan'izay misy sorcier zay roatsika isanandro eto halleluja tsy tonga ho azy le afo alefatsika io amen ka mahita zao maritana ngezabe teo dia androka atsika ny fanain'ny sorcellerie fa angataka aloha tsika ny afo ny fanay masina
Idililo ny fanahy masina. Halleluja. Fanahy masina osoro ny dilolinao izay. Fanahy masina osoro ny dilolinao izay. Ny dilolinao Jesosy hanositra anay. Ny dilolinao Jesosy ny dilolinao hanositra ny lohanay, hanositra ny tenanay. Osoro ny dilolinao izay. Osoro ny dilolinao izay. Dililo ny fanahy masina. Dililo ny fanahy masina. Hanositra ny lohako, hanositra ny lelako, hanositra ny vatako. Diloilo ny fanahy masina. Diloilo ny fanahy masina. Lay menaka lay ositra ny sorana ao anay. Ositra ny diloilo ny fanahy masina. Diloilo ny fanahy masina. Hidina aminay tsirairay avy. Hidina aminay tsirairay avy. Ameno anay. Ny diloilonao fanahy masina. Ny diloilonao fanahy masina. Ny diloilonao fanahy masina hidinento. Diloilo ny fanahy masina. Diloilo ny fanahy masina. Diloilo ny fanahy masina. Midina meno anay, midina meno anay, midina hitarika anay. Diloilo ny fanahy masina. Diloilo ny fanahy masina. Diloilo ny fanahy masina. Hidina eto hanositra anay. Hanositra anay ny diloilonao dado. Hanositra anay ianao amin'ny diloilonao. Hanositra anay ianao amin'ny diloilonao. Osoro amin'ny diloilonao izay. Hamasino amin'ny diloilonao izay. Hamasino amin'ny diloilonao izay dada malaro. Hamasino amin'ny diloilonao izay dada malaro. Ny diloilonao hanamasina anay. Hanamasina anay ny diloilonao. Halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika hangataka ny rivotra ny fanahy masina hifofofo. Hitsoka amintsika. Hitsoka amintsika. Hamelombelona atsika indray. Hanome hery vaovao atsika indray. Tsofo izay fanahy masina. Tsofo rivo vaovao izay fanahy masina. Tsofo rivo vaovao izay fanahy masina. Hitsoka hamelombelona anay. Hitsoka hamelombelona anay. Tsofo izay fanahy masina. Tsofo izay amin'ny lohanay io. Tsofo izay. Tsofo rivo vaovao amin'ny fanahinay. Amin'ny feritreritanay. Tsofo izay fanahy masina. Tsofo rivo vaovao. Rivo vaovao avy aminao. Les vents du Saint-Esprit. Les vents du Saint-Esprit. Me rempli. Me rempli. Mameno ahy. Mameno ahy ny rivotra mahery ny fanahy masina. Hamelombelona hanome hery vaovao ahy. Hamelombelona hery vaovao ahy. Tsofo izay fanahy masina. Tsofo izay fanahy masina. Lay fanahy maherin'Andriamanitra. Lay fanahy maherin'Andriamanitra hidinety. Terabaskaraba. Ekarabastekarabababa. Hirabastekarababababa. Halleluja. Halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika hangataka ny afo ny fanahy masina. Afo ny fanahy masina hidina. Afo ny fanahy masina angatao ameno anao manomboka any amin'ny lohanao ka hatrany amin'ny faladinao. Afonao fanahy masina hidineto. Afonao fanahy masina hidineto. Afonao fanahy masina ameno anay. Ameno anay ny afo ny fanahy masina. Ameno anay ny afo ny fanahy masina. Afo ny fanahy masina mandoro. Afo ny fanahy masina mandoro. Afo ny fanahy masina mandrava. Afo ny fanahy masina. Afonao fanahy masina hidineto. Amin'ny lohako amin'ny fisainako riabas. Koda bakaraba. Ekarabastekarabababa. Afo ny fanahy masina. Afo ny fanahy masina. Afo ny fanahy masina hidineto. Afo ny fanahy masina meno anay. Afo ny fanahy masina meno anay. Afo ny fanahy masina hidina aminay. Afonao fanahy masina. Afonao fanahy masina. Afonao ameno anay. Ameno anay ny afonao fanahy masina. Afo ny fanahy masina melombelona anay. Any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Kerabaskarababa. Ekarabastekarabababa. Ekarabastekarabababa. Sesi. Sesi. Alléluia. Sesi, 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 sesi. Sesi, sesi, sesi. Kota babababa. Erabaskerabababa. Odabastekarabababa. Ny afonao fanahy masina hidineto. Ny afonao fanahy masina hidineto. Sesi. Ny afonao fanahy masina hidineto. Ny afonao fanahy masina hidineto. Afo ny fanahy masina. Afo ny fanahy masina lay mandoro mandrava ny asan'ny maizina rehetra. Mandrava ny asan'ny devil rehetra. Afo ny fanahy masina. Afo ny fanahy masina. Halleluja. 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 Amin'izao fotoana izao tsika hampandrosoan'i Jesosy. Hampandrosoa Jesosy amin'ny fiainanao. Atsoy Jesosy hiaraka aminao.
yato anao. Haleluya. Jesosy malalo avy, Jesosy malalo mandroso, Jesosy avy manjaka ato anato, avy Jesosy manjaka, anjaka ho a Jesosy, anjaka ho a Jesosy, avy Jesosy manjaka, avy Jesosy manjaka, avy Jesosy anjaka ho, anjaka ho Jesosy, anjaka ho ny fisainako, anjaka ho ny fieritreretako, anjaka ho a Jesosy, anjaka ho a Dada malalo. Viens papa, viens papa, règne dans mon âme, règne dans mon esprit, règne dans mon corps. Viens régner papa, viens régner papa, viens régner papa. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Viens régner papa, manjaka Jesús, manjaka papa, manjaka Jesús, anjaka uzaitubu, anjaka uzemfisenane, anjaka uzemfeteretane, anjaka uzaidada malalo, kati zaitun felna fayanao, tsy ny sitraponay tsony ny atao fa ny sitraponao, anjaka uzaifanay masino. Kita bakari kustro abas kira bak jira bas tikara was kira baba urabas tikara baba. Hallelujah, hallelujah, amen, amen. Androka tsika ny fanainy sorcerie araka ny teneniko teo, roatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ifanay famisavina na viazy na viazy avy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha voanao mahita maritana zany de caméra zany avy any monde des ténèbres, mila brisenao, mila brisena. Haleluya. Jesosy malalo, niafinao lay mandoro, niafinao lay mandrava, niafinao lay manorotony asany devo sy fironga rehetra Jesosy, ka ny caméra rehetra zay apetrany ireo Jesosy de efa torako amin'ny afinao, torako amin'ny afinao Jesosy. Ny caméra ny maritana rehetra apetraka ireo Jesosy, naiza metrahany izy ireo amin'izao trano zao, torako amin'ny ranao Jesosy, torako amin'ny ranao Jesosy, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro, je l'écrase, je l'écrase, je les détruise, je les détruise, tous les sorciers qui me combattent, tous les sorciers qui me combattent, au nom de Jésus, j'envoie les feux, j'envoie les feux, je vous chasse au nom puissant de Jésus, je vous chasse loin de ma vie, loin de mon âme, loin de mon esprit, tous les sorcelleries, papa, qu'ils ont utilisé au nom de Jésus, je vous chasse les feux, les feux des Saint-Esprit vous brillent, les feux des Saint-Esprit vous brillent. Lia kalabas kalaba, les kalabas de kalababa, nyafno mandur, nyafno mandrava, nyasanjo, mandrava frunganitalisiro, rava nyasanaro retra, frunganita na yentanaro retra, ni taratasi kondanareo anay, defa fuano comme ne naran Jesosy, ni taratasi an rata naro ni anarako, ni taratasi tenena naro mumbaya nzuna naro defa ravako amin'ny heran Jesosy, ravako amin'ny ran Jesosy, ravako amin'ny ran Jesosy, ran Jesosy mandoro, ran Jesosy mandrava, ni taratasi uzna retra, ni taratasi tiambina, torana amin'ny ran Jesosy, torana amin'ny ran Jesosy, ninina ny apanganareo ninina sorata nareo momba efa ravako amin'ny heran Jesosy Kristy tompofena avy Nazareta, rava ny asanareo, rava fironganetanareo, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia, alléluia. Tous les sorciers, papa, qui viennent me combattre, qui ont utilisé l'avion, il a utilisé l'avion, j'envoie les feux, les feux de brille, les feux de brille, les feux de brille, les feux de brille, détruisent les papas, détruisent les papas, détruisent pas ton feu, détruisent pas ton feu, les feux les détruisent, les feux les détruisent, les feux les détruisent, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Andro katika ny fanahy ny voaya, ny fanahy ny voaya, ny fanahy anaty rano rehetra, on va l'arracher, on va l'arracher les radans, on va l'écraser les têtes,
au nom puissant de Jésus. Ni rano Jesus o tongafo, ni rano Jesus o tongafo, mandoro fanareta venenata ny rano, fanahy zazavavin-drano, fanahy ny reine de la côte, fanahy ny Isabella, fanahy ny crocodile, rano Jesus andoro, rano Jesus andoro nareo, mantoro ny asanareo, mantoro fironganeta rava, skera bababo, skera bababa, rava amin'ny anaran'i Jesosy, ny tafoka ataonareo amiko, ny olona maka endrika crocodile, misy ny olona maka endrika biby, misy olona miova biby manafika atika, toro amin'ny ran'i Jesosy, toro amin'ny ran'i Jesosy, toro amin'ny ran'i Jesosy, je les crasse sa tête, je les crasse sa tête, je les détruis, je les rase sa bouche, je la rase la bouche des crocodiles, au nom puissant de Jésus, détruis-les papa par ton fait, Dieu des armées, Dieu tout-puissant, détruise les papas, détruise leurs œuvres, détruise leur puissance, détruise papa par ton fait, les faits, 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 afun fane masna, man tournero, man trava nyasnaro, man truda nyasnaro, rafan nyafun fane masna, afun fane masna, man tour man trava nyasnaro. Alléluia. 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 Rava nesan fanay sa zabavin-drano. Rava nesan fanay ny reine de la côte. Rava potika amin'ny ran'i Jesosy. Potika amin'ny ran'i Jesosy. Potika amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy anapotika. Ran'i Jesosy anapotika. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amizao tsika androka ny fanahiny amin'ny apakapaka. Raha mahita crocodile za teo, le olona, misy olona miova voay. Tandray izy miova voay manafika atsika. Raha metsika ny tantaran'ny Jona, dia rehefa izy tonga le kristiana tonga anafika anazy, tsy haiko, tsy tadidiko le ohatrohatr'izay, dia protection zany tonga dia miova voay izy na miova saboketra, dia miditra anatin'ny rano izy. Ny rano io tonga dia ny an-dranomasina izy. Nefa tsisy protection ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny azafady, ao amin'ny Satana. Tsisy fiarovana ao amin'ny Satana. Fa na miova biby ary ianao, na miova dragon, na miova serpent, satria misy amin'izareo miova serpent, misy amin'izareo miova dragon, misy amin'izareo miova voay araka ny teny teo, misy ny miova izy le teneniko teo hoe martana. Raha vao misy an'ireny ao amin'ny tranontsika dia mila esorina satria kamerana izy ireo reny. Halleluja. Halleluja. Misy an'izy ireo miova an'ireny. Amen. Zay mahatonga antsika hoe antsotsika foana ny afo. Ny afo mandoro an'izy ireny. Halleluja. Misy ny sorcier miova ohatra zany, misy ny miova saka, misy ny miova lika. Amen. Jesosy malala. Ezedy androka Jesosy ny fanahy ratsy rehetra eny amin'ny apakabaka. Jesosy odoro amin'ny afonao. Ny afonao Jesosy mandoro ny fanahy ny dragona rehetra, fanahy ny bibilava rehetra Jesosy. Zay rehetra ao anatin'izany Jesosy eo, olona manafika anay ka anatiny miova biby Jesosy eo. Jesosy malala, dorana amin'ny afonao, dorana amin'ny afonao. Afo ny fanahy masina mandoro, afo ny fanahy masina mandoro, mandoro ny asanao rehetra, mandoro ny fironganao rehetra. Rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro, mandrava ny asanareo, mandrava ny fironganentanao. Jesosy, j'envoie les feux maintenant, les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit. S'ils ont m'attaqué, papa, cette matin, j'envoie ton feu, papa, j'envoie ton feu, papa. Où ils ont attaqué la nuit, papa, que les feux de Saint-Esprit brillent, brillent par ton feu. Maintenant, ils ont viennent d'émission cette matin. J'envoie les feux où ils sont partout. J'envoie les feux où ils sont partout. Les feux de Saint-Esprit, les feux dévorants. J'envoie les feux, j'envoie les feux, j'envoie les feux.
feu maintenant. Où ils ont serpent, où ils ont dragon, où ils ont chien, où ils ont chat. J'envoie les feux maintenant. Les feux de brûler, les feux de brûler, les feux de détruire ça, les feux de Saint-Esprit, les avions, les calibasses, les marmites, les bouteilles. Tu l'écrases par ton feu, papa. Par ta puissance, papa, l'écraser. Les magie blanche, magie rouge, magie noire, détruisez-les, papa, par ton feu. Détruisez, les frappe par les feux de Saint-Esprit, par l'épée de l'Éternel. Détruisez, papa, les magie sans effet, les magie sans effet. Ils ont appelé les démons de la mort. Je l'envoie les feux maintenant et je les chasse en puissance de Jésus. Tous les démons viennent de l'enfer, les démons qui viennent de l'enfer, j'envoie les feux dévorants, les feux dévorants, les détruisent, les détruisent, les brisent, les détruisent au nom de Jésus. Je vous chasse. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Tous les esprits démons qu'ils ont envoyés, papa, tous les démons qu'ils ont envoyés pour me contrôler, pour me condamner, j'envoie les feux, les feux les détruisent, les feux les détruisent, les feux, c'est la nil tout ce qu'ils ont préparé, papa. Ils ont préparé pour me faire tomber. J'envoie les feux, j'envoie les feux, j'envoie les feux. C'est la nil au nom puissant de Jésus. C'est la nil au nom puissant de Jésus. Même ils ont envoyé quelqu'un pour me faire tomber, papa. Ils ont envoyé quelqu'un pour me faire tomber. Ils ont rani zero de socio. Andav nera panako. Andav un diako. N'fanarana no. Rava comme ne naran de socio. Rava comme ne naran de socio. Fano comme ne naran de socio. Fano comme ne naran de socio. Alléluia. Kera bas, kera baba. Fano comme ne naran de socio que tu fais na penazari. Niftara tan caméra, satellite, ni nina jerezo wa jesoso. E vara va comme niafno, duro comme niafno, half no mandour, half no mandour, half no mandour. Ils vont fatiguer pour rien, Seigneur Jésus. Car Dieu décide tout, Dieu décide tout. Dieu est Dieu des armées. Où ils ont me condamné, où ils ont préparé, papa. Ils vont viennent des ténèbres. Alléluia. Dans leurs écoles qu'ils ont me regardé leur écran, j'envoie les feux de Saint-Esprit, les feux d'ouvrant, les briser, papa, qui ne me voient pas, au nom puissant de Jésus. J'envoie les feux, les feux de Saint-Esprit. Niafno fanaimazo, manduro, ane monde de ténèbres, ane monde nizo, ane kanizro, ni trône na tanganizro, ni trône na tanganizro, ni reine en roi, je les renverse au nom puissant de Jésus. Je les renverse, ou soit dans l'eau, ou soit dans les cimetières, au nom de Jésus. Je les frappe au nom puissant de Jésus. En un monde des morts, en un monde des eaux, j'envoie les feux, j'envoie les feux dans le monde. Au premier ciel, deuxième ciel, j'envoie les feux, ils ont calé ma prière, ma bénédiction, mon bonheur, au nom de Jésus. Je la race, je l'ai récupéré. I like the return a line tanfenako. Nina na line nina saka na tonoro. Deva tambina zanem naran Jesus. Hallelujah. I'm so you know what? Ni mission return nem nan rantu pono kanangalar ni siro. Mission tu rantu pono eva tunga nem mission you know. Sai na zon Samson. Hallelujah. Satina ndefi zero fana zavamdan de Delila. Na lavon Samson. Amen. Hallelujah. Kaninina mission nan rantu pono tunga de mission no anem nyantu. Zai asa pono vuntu pono nyasa nan rantu pono. Kaninina ta diavunu zero analan zani antu. Analan zani asa ze titu pomitana no zani. E récupérer om ne naran Jesus. Alive om ne naran Jesus na isa metani zero zozo. Anem monde mission ni zero. Anem quartier mission ni zero. Miss gardien zero géant. Hallelujah. O gardien ni zero a de fazatika hafu gardien ni zero. Hafu manduro zero de mitra anem kan ni zero tika. Kaninina zabata na line zero mbatika de wa lightika zanem ne naran Jesus. Hallelujah. Jesus malalo. Eto a Jesus de aka Jesus zereta na line zero tamfena ku Jesus ni ministera, ni asa, ni mission. Zetira opa novo na Jesus malalo. Naisa na metan zo anem
kani ziro Jesús msaura sifton sao ni gardien ziro na izianto ina Jesús nyafno mandor afun fane masna mandor gardien ziro et c'est entre par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance des faits, tout ce que vous avez volé dans ma vie, c'est récupéré au nom de Jésus. Vous sont dans la bouche des animaux, c'est la race, c'est les récupérer. Tout ce que vous avez volé, tout ce que vous allez avaler, c'est récupéré au nom puissant de Jésus. Allah comme ne naran Jésus, Allah comme ne naran Jésus, Allah comme ne naran Jésus. Anem kanaro, anem tronanaro, anem naran Jésus. C'est le récupérer au nom puissant de Jésus. Tout mon bonheur, tout mon ministère, c'est récupéré. Toute ma mission, c'est récupéré au nom puissant de Jésus. Alléluia. Zereyetra, saka na tonoretra. Evara va comme ne naran Jésus. Ni tapka tonoretra va comme ne naran Jésus. Chatunga nem tantu na zetundana wa Jésus. Ni blocage retra, ni blocage tanga ni zero. Arruda comme ne naran Jésus qui tu pena Nazareta. Alléluia. Soda vane masno. Andoka tikan vane manambati. Hallelujah. Rom ne naran Jesús on fane manambati. Esa karia baba. Ora baskaraba. Jésus, tu es Dieu tout-puissant. Jésus, tu es Dieu des armées. E non le piat mayer nai Jesus. E non le piat mayer nai Jesus malalo. Ni fanai mana bate reto nato zan Jesus. Arruda non ne nara Jesus. Arruda non ne san fanai mana bate reta. Se ton fanai venena tanrano. Se reta ton fanai venena tanrano nan sosie. Ni nan place misas dekre misas Jesus. Manaf kanai myala. Manaf kanai. Amne lala ni fana badina. Amne lala ne saima tu deva fana comme ne naran Jesus. Toro comme ne naran Jesus. Toro comme ne naran Jesus. Toro comme nyafun fana masna. Man toro no man trava no ro. Jecha plana ro tapka to no ro. Amne lala fraisa naranufo. Amne naran Jesus. Rava amne naran Jesus. Rava amne naran Jesus. Fana kuna tembula mnyala zanaro venam toera na misenaro. Rambula mnyala venam toera na misenaro venaro nero deva fana na mnyala Jesus. Ravula mnyala viane naro deva fana na mnyala Jesus. Evan ran Jesus mandura naro. Evan ran Jesus paralysé naro. Kan tafka reta tonoro. Hallelujah. Ravana mnyala Jesus. Rava kom mnyala Jesus. Nyafun fana masna mandura. Havun fana masna mandura. Hallelujah. Rava, semence reta na line ro. Sen sana kaleta fruna ro, viam ku devara vaco. Arruda comme ne naran Jesus. Nyafun fana masna mandurun rai am rosazen fruna ro. Ni demon fruna ro veme lala. Ni demon fruna ro veme lala ki controlan fena ko. Turo comme nyafun fana masna. Havun fana masna mandur. Havun fana masna mandur. Hallelujah. Am sorto zotika. Alléluia. Defa nyafun fane mas na zereta ona tru framasoni. Eliminati occultisme. Alléluia. Ni decreta sempre saini zero. Ora vatka mne naran Jesus. Satika cristiana no sibla. Tika cristiana no sibla ni zero. Alléluia. Jesus maralo. Et toi Jesus de andefa nyafuno. Niam place mise un degré na ina degré na message de Jesus. Ni na puissance message de Jesus en franc-maçonnerie, occultisme, illuminati. Zereta onatan zan, zereta pensa satana de Jesus. Kam terin fena. Kam ta de no sacrifice fena deva di comme nenaran Jesus que tu fena verzalita. Rava nenaran Jesus. Fana comme nenaran Jesus. Fana comme planaro. Fana comme nenaran Jesus. Fana com sacrifício, fana com nenaran Jesus. Rava nenaran Jesus.
rava amin'ny anaran'i Jesosy. Na amin'ny alalan'ny olona ampiasainareo, torako amin'ny ran'i Jesosy. Ran'i Jesosy efa manalemy azy. Ran'i Jesosy, ran'i Jesosy, ran'i Jesosy, ran'i Jesosy. Jesosy eo, ninina place misy azy, ninina degré misy azy Jesosy eo. Ambony zany ianao Jesosy eo. Ambony zany ianao Jesosy eo. Ninina place misy azy tady anavoka Jesosy eo. Haleluya. Ran'i Jesosy mandoro. Ran'i Jesosy mandoro. Ran'i Jesosy mandoro. Zay rehetra ijerensy reo le zie de mystika rehetra. Ran'i Jesosy mandoro. Ran'i Jesosy mandoro. Zay rehetra jerenareo mifiainako. Avako amin'ny anaran'i Jesosy. Avako amin'ny anaran'i Jesosy. Tafoka ataonareo ampiasana. Tafoka ataonareo mitokantrano. Tafoka ataonareo miakolako. Avako amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy eo ravao amin'ny herinao Jesosy eo. Satria ianao le mpiady mahery. Ianao le mpiady mahery. Ianao le mpanjakanay. Ianao le tomponay. Ianao le miadinay. Ho ianao Jesosy eo. Ianao angina. Fa izao niadiadinareo. Ianao Jesosy hitratrehitra miady atrenay. Tafoka rehetra ataony izy ireo tsy hitanay maso. Satria tsy hitanay izay rehetra ataony izy ireo Jesosy eo. Fa ianao kosa dia mampalala. Ianao kosa dia mampahita amin'ny nofy amin'ny fahitana. Jesosy ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Tafoka sy homany zero andao a Jesosy. Aveza na aveza zany Jesosy. Na aveza misy azy. Ninina place misy azy. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahery mihoatra anao reo Jesosy. Tsy manana hery reo Jesosy mihoatra anao. Ianao ny ambony hery rehetra. Ianao ny andolian'ny lohalika rehetra. Ran'i Jesosy andoroko ny fanafody rehetra ampiasain'izy ireo. Ran'i Jesosy andoroko ny fanafody rehetra ampiasain'izy ireo. Haleluya. Misaotra falemasa. Haleluya. Amen, 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 amen. Haleluya. Mandresika manana an'i Jesosy. Tsarovy arakaraka ny androantsika azy. Andevoly eto no anafihany antsika. Aza metritra indraindray metritra ny olona hoe efa mandroaka devoly dia atory tsara izy rehefa avy eo. Vao maika hiditra na fihany ianao tonga indray izy mbola mitondra be dia be. Dika zay ianao mbola anao komba foana tadiavin'i Jesosy. Fa tsy hoe raha mandroaka ianao dia hipetrapetraka satana. Petrapetraka rehefa nairatra. Fa vao maika izy mitondra be dia be amen. Anafika anao. Amen. Dia indraindray zany olona rehefa manao combat spirituel dia izaho teo taloha ohatran'izay. Arakaraka ny anaovanao idiranao amin'ny combat spirituel vavaka no ino no mahabe ny problème atrenao. Vao may ino no be ny ady atrenao. Aza mieritreritra anao hoe atoritory aho rehefa vaviny vavaka dia milamina. Fa vao maika iny izy no manafika anao. Amen. Mbola jerentsika zay rehefa manana fotoana atsika hoe ahoana no tokony atao rehefa manao combat spirituel tahaka an'io. Inona no tokony tandremana, inona no tokony atao. Amen. Tsy hoe rehefa anao nandroaka fanay manambady dia tsy hanafika anao intsony izy. Tsia, manafika izy. Vao may izy manafika. Haleluya. Fa dikan'izay anao mitsangana aza manaiky. Izy tsy manaiky resy, ianao koa aza manaiky resy. Haleluya. Aza manaiky resy koa ianao. Fa rehefa rohanao foana izy. Sady eo mifanatrehan'ny tompo foana dia feno afo manodidina anao. Vao anomboka izy nikasika anao voalohany aloha izy dia miataky anao. Fa arakaraka ny sisianao mandroaka azy dia ny tompo amin'izay maneho anao vao anomboka hikasika anao izy dia foaziny fanahy masina ianao fananao tsy matory. Dia amin'io no tonga dia mandroaka. Haleluya. Fa raha vao izy mikasika anao ka nanao firaisana aminao, amin'izy misy zavatra nalainy tao aminao le toalina anao. Amen. Zany mampiavaka azy hoe ianao voalohany aloha dia tafiny satria mbola malemy le fananao. Rehefa ianao manomboka mivavaka miditra mifanatrehan'ny tompo foana, miamahery le fananao dia vao tonga izy dia fa Jesosy maneho anao le zavatra ho avy. Ohatra zao lazaiko antsika teo hoe le omaly zao sirène des eaux hitako. Dikan'izay foananao izay zavatra efa manomana izy ireo zany hiataky anao. Dia koa zao nahita le faroratra le maritana dia dikan'izay le fanahy sorcellerie indray mitsangana zay. Dia foananao zay hery zay tafoka ataony. Zay le hoe veillez foana ny fananao. Amen. Isy anafika anao dia veillez foana ianao.
herinandro lasa angamba zao nahita martana nitotototoko amin'ny tanako le zany hoe le esy fahefana zay omeny Jesosy ianao zany hoe nandresy ianao nisy resy ihany amen na dia tsy hitanao maso ao amen tsy mandehandeha ho azy le afo alefanao sy ny anaran'i Jesosy alefanao andravanao ny asan'izy ireo amen alleluia fahavalo efa resy izy fa miankina aminao hitsangana miankina anao mitsangana mba tsy hatory ny fananao fanahintsika io zany mila tsy matory fa tsy hoe matory ianao dia tsy zavatra ianao dia amin'izay fotoana zay le fananao mbola tsy mandeha amin'ny famasinana azotsika le izy fa rehefa anao tonga amin'ilay famasinana le fananao tsy matory tsony matory nofinao fa ny fananao mahita zavatra ho avy mahita le devoly anafokanao alleluia izay le hoe efa délivrer le fananao fa raha ohatra ianao matory ka tsy zavatra tsaronao ny nofy azonao tsy isy tadidinao dikan'izay nangalarina izy roa zay zavatra rehetra ho azonao dia rehefa ohatran'ireny ka tsy tadidy dia mandoalia amin'ny débat fona amin'i Jesosy ohatra ka ny fananao naloto amen ny fanahy zany tsy matory zany tsony matory ianao mety adiny ray adiny roa dia mifoanao re vavy eo mivavaka indray matory koa anao reraka foandray anao mivavaka indray izay ianao feno mihery ny fanahy masina alleluia feno mihery ny fanahy masina ianao mitoana sasany dia efa lazaiko eto daholo ny rehetrarehetra mba samy mba tsy ho tenena hoe tsy nizara mba tsy ataon'izao hoe tsy ho adin'Andriamanitra hoe meko ianao nefa tsy nizara amen anjaranao mandray fanapahan-kevitra mandamina programanao reo mpaminan'Andriamanitra reo ne tsy matory tsony tsy matory tsy manana fiainana tsony izay le hoe tsy miay tsony ianao amin'izao fiainana zao mbola iaianao ina no aniko rapitso non reo fa tsy zany tsony fa dia efa mifo mivavaka dia mivavaka dia mandroaka devoly mivavaka mandroaka devoly mivavaka mandroaka devoly zany le hoe famasinany fanahy tsy va dorme andeha ho any an-danitra anao ka atory tsy possible mihitsy alleluia na mbola tia ny zavatra ny tany ianao na mbola matimaty no zavatra reo anao mbola tsy maty le nofonao tian'Andriamanitra ny velombena foana le izy amin'izay tsika tsy ho katra ny fampianaran-diso mila tonga amin'le troisième dimension ianao ombo io nofonao io dia tonga amin'izay ianao tsy tia torimaso tsony tsy tia hanina be loatra tsaingoka rehefa mihinana misy fotoana rehefa tsy misy fotoana fa tsy manana fotoana na andrahoana za le mahandro dia tsy milako satria tsy manana fotoana zany tsony hoe anao andro anao zao raha tsy hoe tena misy fotoana hoe indray andro ianao mba zavatra hoe te hohaninao iny ianao manao fa hoe andany andro amin'ny sakafo alleluia zany daholo zany mila fantatsika hoe tsy ianao zany ny fananao efa ny Jesosy tanteraka anao rehetrarehetra nofinao vatanao sainao fananao any Jesosy zay le hoe tiavany Jehovah-Andriamanitra nofinao ohatra menao le mihinana ianao tsara tsy mihinana voankazo ianao efa mameno anao iny halleluia mihinana legioma ianao efa mameno anao efa mavitanao iny oh halleluia tsy haiko le olona fazalo na hanina zany misy efa tsy miditra amiko raha vao manomboka mihinana be za dia efa misy tafoka ao zay voatafoka zay le fanako zay amen halleluia satria soanao mihinana be dia le nofonao no manjaka raha vao mihinana be ianao fa raha vao nofonao zany raha vao ianao zany mihina kely dia le fananao no mitombo ny fanahy arakaraka mahafaty an'lo nofonao io izay no mampitombo ny fananao amen ohatra zao anao tsy mihinan-kanina mandritra herinandro amin'ny fotoana iny fananao matanjaka be le nofonao malemy tsy afaka mandeha ohatra ianao
fa le fananao matanjaka zay le izy fa tsy hoe mihinana be anao anao le ty anao ty de hoe mifanahy masina tsy miasa am'izany mifanahy masina atao alléluia fais attention amen il faut intelligent mila fantatrao ny zavatra ara-panahy mila mitandrina amin'ny sakafo anao mila mitandrina amin'ny rehetrarehetra amen mba ho velona foana le fanahy masina ao anatinao rehetra foana le fanahy masina ao anatinao halleluia fa raha vao mialy io de vitany amin'ity vita tonga de miverina amin'ny fanao zao tontolo zao ianao io mandeha tsikelikely tonga de efa hitanao fotsiny anao lasa tombe amin'ny PC sexuel lasa tombe anao baibay vita miala amin'ny fanahy masina za mahita be dehibe malahelo an'le olona tena hoe Jesosy nanompo ihany sady ao ihany izy amin'io manao san'Andriamanitra efa jerenao izy ary manao siba efa niala aminao fanahy masina tsy miaraka amin'izany ny tompo je suis désolé sady an' Jesosy ianao nao amin'ny anatsy efa lava be ny izany fa tiako tenena zany zay hoe hitadiavan' Jesosy diavany tompo anao mba ndiaraka ny fanahy ao maty ny nofonao eo amen za eto tsy manakina an'izaniza tsy manakina izy iny fa zay apetraka amin'ny fanahy masina ana no teneniko alleluia amen naraka hira anankiray tsika de amarana fotoana arapity tsy fantatro raha misy mety isy le fandaharana androany moa zafady ho an'le ankizikely mety amin'ny 15 minutes alleluia izany ataoko ny directeur de ny fotoanantsika amin'izay koa ny hariva ny alina zany amen na amin'ny 1:10 na amin'ny 2:20 arakaraka zany na amin'ny 1 amen zay zany ny fotoanantsika ato fa ny amin'le ankizy zany raha misy zanakinao ento iaino raha mananjanaka ianao ento satria tsy anao ire ihany andeha ho any an-danitra fa ny zanakao ihany koa alleluia tsy ho lava akory fa fohy sista tena hoe mba ho raisiny le zaza le teny amen Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? amen Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans le sacrifice? Que serais-je sans toi qui as eu compassion de moi? Je ne suis rien sans toi. Jesosy ianao sora mitendretra voarainao teo fa nahazo maimaim-pona ianao amen sotra Jesosy nandesenao ny fahabalinay makasikaka Jesosy devant toi je me prosterne
che sei reso santo, che sei reso santo, che sei reso santo. Élevez nos mains pour te dire que nous ne sommes rien sans toi. D'ailleurs, il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alors ce matin, Marana ny fotoana ho dia misaotra antsika rehetra nahatratra amin'ny farany nous venons vers toi. misaotra ihany koa ny tompontsika ny fanatrehany raha ohatra ka amin'ny tenin'Andriamanitra Rien sans toi. dia zaraina teo tara ianao voaniditra dia eno hatramin'ny voalohany satria mahasoa antsika rehetra. Dia miaratsiny amin'ny écran miaratsiny satria tsy tiako tapana ilay izy fa ilay devoly manafoka mihitsy. Alléluia. Jesosy mandamina ny rehetrarehetra ny zava-dehibe dia ny teny azotsika, ny zava-dehibe mahita atsika. Amen. Alléluia. Mivavaka atsika. Rainay tsara indrindra any an-danitra misaotra anao Jesosy ô, ny amin'ny fanatrehanao teto makasitraka dady malalo ô. Misaotra Jesosy ô ny fiasanao. Misaotra Jesosy ô satria tsy ny herinay olombelona zany fa ny fanahinao masina mbola mampijoro anay. Fanahinao masina Jesosy ô mbola mahatonga anay tafajoro eto. Jesosy ô misaotra amin'ny herinao, misaotra amin'ny teninao, misaotra Jesosy ô satria nampandresy anay ianao Jesosy ô. Manoloana ny fahavalonay Jesosy ô, manoloana ny tafika ataon'ny Satana avy any amin'ny monde des ténèbres dia mampandresy anay foana ianao Jesosy ô, ary maneho anay zavatra ho avy ianao ny tafika rehetra izay homanin'izy ireo. Misaotra dada malalo, mankasitraka Jesosy ô, dia raina ny anaranao, kalazaina ny anaranao. Ary ihany koa Jesosy ny teny izay voarainay eto tsy handalo fotsiny ihany fa samy handray fanapahan-kevitra izay, samy handray fanapahan-kevitra mba handeharaka izay rehetra tianao Jesosy ô, ka tsy hamazoazo ny anaranao amin'ny asany antsoinao anay, amin'ny asany rahanao anay. Misaotra Jesosy ô, mankasitraka Jesosy, apetrako aminao amin'ny fotoana rariva, apetrako aminao amin'ny fandarana rehetra Jesosy, mehoery mandrakariva, mehoery Jesosy malalo afako mamita an'izany. Misaotra Jesosy ô. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Teraitsika Jesosy. Alléluia, tiaka ho Jesosy. Amen, misaotra Jesosy. Manifester encore ce matin dans Alléluia. Seigneur, de là où nous étions, tu nous as pris, tu nous as ramenés ici en Seigneur, pour qu'ensemble, avec ce peuple réuni dans ta présence, que nous célébrons, mais non seulement que nous Sahira célébrons, nam telefone oh Dieu, que tu manifestes para visible sitrapontumo dans nos vies. sale manoasa n'Andriamanitra tsy mora mila vola izany daholo. Pour ta présence. Merci. Parce que nous Problème ny reconnaissons telefone mahatonga que ny nous ne écran pouvons ohatry. rien sans toi. Amen. Alléluia, dia tahin Jesosy daholo tsika. Amen. Mirary soa tsika. Alléluia.